tany fa avaminao Andriamanitra ka marina voalaza soratra masina hoe Andriamanitra nanao zavatra rehetra ary ny famindrampony mbola nato zao anay. Misaotra anao zay Jesosy fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay ary tsy mbola miova ny fitiavanao anay fa mbola mivavaka ao anay sy mifona ao anay isan'andro eo an-tananakavanan'Andriamanitra ray. Zany nahatonga an'Andriamanitra nanatsotra ny tanany taminay tsiraray avy ka tsy nisy lavitra ao anatin'ny reto mandozy zay fa ny tana maherin'Andriamanitra no nivimbina sy ny tantana anay ary niaro anay teny amin'ny tontolo rehetra nisy anay teny. Ary indro isan-kehitriny tonga mitsidika ho tokantranonay tsiraray avy miara mivavaka aminay. Mideranao zay Jesosy Tompo, manome voninahitra anao zay, na dia eto tokantrano eto aza fa eto ianao, manodidina anay eto koa, mahita anay tsiraray avy. Tsy mba mahivitahaka ny fomba neny an-danitra n'izay Jesosy. Fa rehefa mba miondritra tahaka an'izao zay ato tokantrano ato ary manondritra ny lohanay dia tahaka ny manatritra anao any amin'ny fiangonana zay nahazatra anay isan'andro ihany. Ka na dia sombitsombony amin'izay fanao any an-danitra aza Jesosy no entinay manome voninahitra anao raiso zany fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, entry ny voninay ny tany rehetra. Amen. Iara hipetraka isika rehetra. Andre ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana koa melony zany dia hanao nira fahenina ao amin'ny firana fanampiny isika ny andinin'ny voalohany ihany. Ny teninao Jehova ray mahery nomenao anay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay. Ny teninao Jehova ray mahery izay nomena anay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay. Ny teninao fonay na sakafo dia taorian'izay firana fahenina ny andinin'ny voalohany zay dia andre ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana, ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy any atokantrano any dia ny filazantsara araka ny Luka 12 ka ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy 7. Filazantsara araka ny Luka 12 ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7.
amin'ny anaran'i Jesosy no amakintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka dia tsy hita isaka ny fanitsaka. Jesosy dia teny tamin'ny mpianina lokany na hoe mitandrema ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo dia ny fiatsaram-belatsia, fa tsy misy na fenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Koa na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia aseho dia horea eo amin'ny mazava, ary izay pitsihinareo mangingina ao amin'ny efitrano dia hotoriana ao an-tampon'ny trano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra ny mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahora izay manam-pahefana anary eny amin'ny elo, nefa novonoiny. Eno izaho aminareo matahora azy. Tsy eranambatra va ny vidin'ny tsitsina 5, nefa tsy misy adonoana eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Asa matahotra, fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Lazaiko aminareo, nazovony manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, zava-dehibe amintsika mianakavy ny mbola ahafahantsika miara-mivavaka tahaka an'izao, na dia ao atokantrano ao azy. Satria Andriamanitra dia ao amin'izay toerana hiantsoana azy, ary zany mahatonga azy mandefa ny sitrapony mandrakariva mba hitandreman'ny olona ny didiny, ka ampianarany antsika rehetra manoloana izao zava-mitranga manerana ity izao tontolo izao ity. Efa aresana ombeny zany, ary tsisy tsy miresaka an'izany. Rehefa mihoatry ny anankiray ny olona dia resana hatrany izany arety mandoza izany, ary diso nalaza loatra. Ka na dia hatramin'ny zazakely aza dia mahay tsy anjery sy miresaka izany zava-doza manjoany ty izao tontolo ty izao zany. Ary zany no nahatonga ny Jesosy izay nilaza tamin'ny mpianatra hoe aza matahotra. Eny mampatahotra tokoa, satria fahafatesana ny mananontanyna. Ary raha vao naharetsika menakavy na nahita fa misy faty olona maro be tsy hita isa tahaka ny fasika raraka, dia niorohorotsika menakavy fandrao tonga ty Madagasikara zany. Kananjo koa vao nahare fa nisy zany aretiny zany efa tonga ty Madagasikara dia niampy zany tahotra sy ororo zany, ka nampivavaka ny maro, nampibebaka ny maro. Taloha nge raha mahahen'olona mampibebaka zany sorena ihany indraindray, ary nandray miteraka fahakalana nin'ny olona iny mihitsy ara, satria toa zany foana no ambary isan'andro mibeba. Fa ankehitriny mibebaka ho azy ny olona, satria misy zavatra mampahatahotra, misy zavatra mampiororo, tahaka ny efa ho faty androany. Dia nanangona zay rehetra tokony nangonina, nilahatra tany amin'izay rehetra tokony larana, nitady zay rehetra tsy hita, mba hahafahana miala amin'izany tahotra zany. Fa ny olona sasany nanao hoe zay tsy matahotra.
dia io zay tsara zany aza matahotra fa soratra masina koa dia milaza fa raha avy amin'ny devoly zany aretiny zany dia aza matahotra fa hoy mpianatra ny tompo hoe manoera ny devoly dia andositra anareo izy fa sola avy amin'Andriamanitra kosa ka aza miady aminy fa ny fibebahana no fanafodiny zany za dia nisaotra an'Andriamanitra mihitsy ry havana satria nanjarinaizako zavatra betsaka ny fijanonana tany an-trano tany zavatra tsy mbola haiko hatramin'izay tsy fantatra hatramin'izay nanjary nitondra fahasoavana ho ana dia nitahotra azy nanjarinaizako zavatra betsaka na dia nitahotra azy ary maro ange ny nanana vady maditra tsy nody an-trano ary raha mody aza misolo-akanjo nahatongavany eo dia lasa indray sady tsy miarabany tsy manao velomo ary tsy mihinana zay hamina nandrahoana ho azy akory fa noho ity fiboana ity dia izy indray nanokatra ny vilany ka nanontany hoe inona ny lokantsika androany lasa fahasoavana lasa fiadanana be dia be ny olona mpandrefana san'ny tompo tamin'izy nitokanana ny tao-piangonana farany mety nandray indroy ny telo taorina iny dia tsy hita intsony fa nanaka lalana alesy ny toerana mahasamihafa zay nahavariana azy tany fa rehefa tratra nyty fijanonana tao an-trano ity Jesosy indray ny tonga ao an-tranony manolotra ny rany sy ny tenany ho azy fahasoavana tompoko na dia tao anatin'ny tahotra azy raiso fahasoavana zany ny sasany nanjarina ay ny anarana mpiandry Jesosy 12 nefa teo tsy nahay afa-tsy Jodasy Petera ihany zany nazatra hatramin'izay nanjarina ay an'izany no le fijanonana tao an-trano ary ianao zay mandre ankehitriny nitondra inona taminao zany fijanonana tao an-trano zany nampivavaka anao ve zany nampitodika anao tamin'Andriamanitra ve zany ary mba nieritreritra ve ianao hoe ny mpianatra koa mba natahotra va rehefa tonga Jesosy rehefa nasa fotofotony rivotra sy nitohainy ranomasina sampokely dia nahatonga ny tompona nangatanana ka anao hoe mangina mitsara dia nitsahatra ireny iza zany ny tahotra Jesosy ary ankehitriny dia tanterahana fa Andriamanitra ny isam-pianakaviana izy tonga ao aminao izy amin'izao fotoana izao miara-mivavaka aminao izy mety efitrano anankiray ny misy anao ao zao ao daholo ny fandriana ny farafara ny fitaovam-pihinanana ny tambatra ao daholo fa tsy mampaninona an'Andriamanitra ny miditra amin'izany raha tianao anatin'ny fonao tsara ary zany nahatonga azy teny hoe aza matahotra ny marika 5:10 dia milaza hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany olombelona nefa tsy maintsy matahotra ry havana no fa mandraty tsy maintsy miororo kanefa rehefa ao aminao Andriamanitra rehefa ao aminao ny fitiavana an'Andriamanitra izy ny mandroaka ny tahotra sy ny ororo rehetra ao anatinao manoloana izany sitrapon'Andriamanitra zany ry havana dia andehantsika anao ny era 5:7 ao amin'ny boky irantsika manao hoe olombelona ho tompo ny andinin'ny voalohany ihany no ataontsika ao anatin'izay nefa vonina ho anompo nefa vonona ho anompo ifona ho tompo mibebaka ho hatramizany
befidi batatanao ty befidi batatanao ty fantatra fefanany ny olona fetsy ankehitriny ao mamela ny eloko zay vitako o mamela ny eloko. Dia hitsangasika rehetra ao atokantranao hiaraka hitondra ny tenantsika tsiraray avy eo anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jehova tompony maro, endre zany fitiavanao anay, endre zany fifalianao anatin'ny fonay tsiraray avy, fa na dia aty atokantrano aty aza, na dia aty ampitan-dranomasina aty aza, dia tsy mety mangina ny fo sy ny saina, tsy mety mangina ny fanao anaty raha tsy miona aminao amin'izao andro alahady izao. Endre zany fifaliana ty anatinay, noho ny amin'izany sitraponao zany Andriamanitro, zay milaza aminay tsiraray avy aza matahotra, na dia misy aza ny tahotra sy ny ororo maro samihafa ety amin'izao tontolo zao ety, efa nampiomana an'izany eny ianao Jesosy. Fa ety amin'izao tontolo zao no ahitana fahoriana, nefa matoka io ianao fa izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Koa misaotra anao zay, teny ray mbava tahaka an'izany, dia ampiampionina nay tsiraray avy, ka na dia misy arivo tokoa aza lavo eo anilanay, ary ray alina ny eo ankavananay dia tsy ampaninina anay reny, fa hijery maso fotsiny ihany zay dia ho hitana ny amalinao ny ratsy fanahy. Toky tsy mihoatra an'izany Jesosy io, saingy izay ny mianana indraindray, izay ny variana indraindray, lehibe loatra ny olana sy ny ady maro samihafa eo anatrehanay, ka dia takona amin'izany ianao. Lehibe loatra ny zavatra mampiorora ary mitady ampizongozona ny finoanay tsiraray avy, ka dia mangina tamin'izany ianao. Ankehitriny anefa averinao aminay indray ny teninao tamin'ny mpianatra fa izay aza matahotra. Indrao avo ianao anana ny fiainana sady anana ny be dia be, ka ny fiadanako no meko anareo, ka na dia tao anatin'ny tahotra aza mbola tonga ihany ny fiadanana. Zany no fonana eto anatrehanao Jesosy Tompo. Tsy misy na dia iray aza manao ny marina, fa samy efa nanota teo anatrehanao avokoa izay rehetrarehetra zao, tsy misy manana ny voninahitra ao Andriamanitra, fa noho ny amin'ny teninao Andriamanitra zay fatra-pitady ady ahita. Araka tsahanareo amin'ny fona rehetra aho, dia ho hitanareo tokoa, koa mijery aho dia ho voavonjy anareo. Avy ary fantahatra isika ho anao Jehova tompony maro, tsy manan-kalahatra eo anatrehanao zay Andriamanitro, fa mitenena ihany amin'ity androany ity. Na dia mena tahaka ny jaka aza ny eloka reso ny fahotanareo, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ataoko tahaka ny volon'ondry fotsy. Tsy olombelona anao ka hitahiry fahatezerana mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako dia hononotro ny fahatezerako, ary manindry fo dia manindry fo noho ny aminao aho, ka ny ampahamenatra anao
no nanaovako zany taminao. Zany ny fifaliana ty anatinay Jesosy Tompo. Dia tahaka ny olona tsy nanao meloka teo anatrehanao zay, tahaka ny olona tsy niodina teo anatrehanao zay. Koa indreto zay rehetrarehetra miverina aminao indray amin'ny fonay, mba hanamarinanao ny teninao androany raha miverina amiko ianareo, dia ho raisitro indray. Koa fifaliana ho anay rehetra voavela heloka, ny manonona niran'i Davida mpanao salamo manao hoe: sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana napaka ny Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to, avy any miaviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andehantsika hanolotra ny tenantsika tsiraray avy ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny raha 780 ihany, mamy ny foko ry Jesosy, ny famonjena azy vitanao. Tiako asianao marika hita maso, zany akamaminy fonao zany, dia andeha apetraka tsika eo fotsika ny tanantsika tsiraray avy, anao ny 1 an'izany firana 780 izany. Riavana voninahitra ny eo an'Andriamanitra ileriany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, entry ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazoterana ho tokantrano itsika tsiraray avy, ary dia iroso amin'ny 10 minitra ho an'ny sekolelady isika izao. Dia faly miarahabantsika ny tokantrano tsirairay avy ihany na ny eto toerana na ny any velany. Tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra ny sekolelahadtsika, ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ane ho antsika tsirairay avy. Dia mangataka ny mpampianatra sekolelahady sy ny mpianatra sekolelahady any tokantrano any mba hitsangana hanao ny hira 770 ny 1 ihany, ary tsy mipetraka tsika ianareo, tsy mipetraka ianareo raha tsy efa vita ny vavaka. Iaraka iondroka hivavaka tsika. Jesosy io misaotra betsaka anao indray ny amin'ny andro androany nanomezanao tombon'andro anay tsirairay avy. Mankasitraka anao zay Jesosy mideranao, manome voninahitra ny anaranao. Dia tonga ny fotoana Jesosy zay enony ny ankizy tsirairay avy any tokantrano any
ny 10 minitra ny sekoly lahady. Jesosy eo ampidiny ny fanahy ny fahendrena avy any aminao a, ampidiny ny fanahy ny fitady idina avy any aminao a, mba hoany anatin'izy ireny tsirairay avy ahaizany mandray a zay zavatra ambary eto indray androany. Dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao ny angatahana izany. Amen. Dia mipetraka daholo a ny ankizy sy ny mpampianatra ny tokantrano any. Ny 10 minitra tsika androany indray rakizy a dia ao amin'ny Samuela 2 toko 2 a ny 2. Samuela 2 a toko 2 ny 2. Dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany ahy. Dia le tapany by a le miteny hoe namonjy ahy izy satria tiany ahy. Tantara kely avy hatrany no istonako ny sainareo rakizy a, anambarantsika an'izany hoe namonjy ahy izy satria tiany ahy. I kanto kely rakizy zay ankizy vavy kely dia vao 9 taona monjy izy a, dia nisy nandoro ny tranony ray aman-dreniny dia may tao anatin'izany trano izany a izy 3 mianaka. Rehefa may ny trano dia ny olo-may ny ray aman-dreniny a amonjy azy satria kanto tena mbola kely, tsy may mamoa varavarana akory, dia efa mamay mirehatra be ny trano satria tamin'ny alina no nitrangan'ny loza. Dia niezaka ny dadany sy ny neniny nanao izay fomba rehetra ahafahany kanto a hivoaka ny trano. Tanatin'izany ezaka be dia be izany rakizy a dia betsaka loatra mifaritra may tamin'ilay ray aman-dreny ny dada sy neniny kanto dia maty tao izy. Fa ikanto kosa rakizy a tafavoaka ny dada sy neniny ihany. Tao anatin'izany anefany may ihany ny faritra ny ilany ankavanany kanto. Dia rehefa may ny ilany ankavanany kanto a dia fenifery ny tanany dia tsy mba nisy ny karakara moa satria dada sy neny efa maty. Dia niraikitra ny ratsan-tanany. Dia rehefa niraikitra ny ratsan-tanany a dia rehefa nisitrana ny tanany dia niraikitra teo ilay ratsan-tanany, tsy tafasaraka intsony fa ny ilany ankavia ihany sisa. Dia tao anatin'izany rehetrarehetra izany anefany a nisy didin'ny mpanjaka tao amin'ny tanàna izay nipetrahan'izy 3 mianaka. Fa io mpanjaka io a na tsara fanarany dia masika rehefa tsy manaraka izay teneniny a ny mponina ao amin'io tanàna io. Fa tahaka izao ilay didin'ny mpanjaka. Ny olona tsirairay avy eto amin'ny fanjakako a dia rehefa tonga ny fiakaran'ny vokatra dia tsy maintsy a manatitra vokatra any amin'ny mpanjaka satria ireo vokatra angonina be dia be ireo, angoniny olona atery ny olona tsirairay any amin'ny mpanjaka ireo a dia hozaraina ihany a amin'ny fotoana mahamety azy a an'ireo olona rehetrarehetra ireo hizara mitovy ny mpanjaka ao aorianan'izay. Dia ny lehibe teny ihany kanto kely satria nalainy nenitoany izy fa tsy misy pia izy dia nalahelo azy ny nenitoany dia nitaiza azy. Dia nandeha ny fotoana rehefa tonga 12 taona ary kanto kely dia tonga aminy amin'izay a anatanteraka n'ilay didin'ny mpanjaka ihany koa izy satria ny olona 12 taona ny miakatra dia tsy maintsy mamokatra dia manatitra ny ampahany vokatra any amin'ny mpanjaka. Dia sahirana amin'izay ary kanto kely, inona re no ataoko? Ny mpanjaka tsy maintsy anaterako vokatra, ny tanako ilany ihany no afaka miasa. Tao anatin'izany adi-tsaina be dia be izany a dia hitany zanaky ny mpanjaka ara fa tena sahira-tsainy kanto kely. Kanto kely a sady tsara tarehy, ny tena mahay mihira. Dia ozy izy ny zanaky ny mpanjaka mantsy an'ilay miaramila hoe andaontsika isanao ry miaramila, hitako fa sahirana ny vahoaka. Dada nefany a
tsy manaiky raha tsy manatitra vokatra fa zay ny lalàna napetraka tsy maintsy manatitra vokatra aty amin'ny fanjakana aty amin'ny lapa dia lasa ny zanaky ny mpanjaka sy ny miaramila nandeha tany amin'ny olona rehetrarehetra izay hita ny fasahiran-tsaina amin'izany hoe inona ny vokatra ho aterina ho an'ny mpanjaka dia anisan'izany i kanto dia tonga tany amin'ny kanto ny zanaky ny mpanjaka sy ny miaramila dia natory ny zanaky ny mpanjaka hevitra izy kanto satria ny tananao anankiroa tsy afaka hiasa tany noho izany tsy manana vokatra ho aterina ianao nefany ianao tsy maintsy anatitra vokatra dia zao atoroko hevitra ianao hitanao ny tananao ilany maka ianao ty hazo maranitra aloha ty atsatotsatoy eny amin'ny tany dia reto voan-javatra kely be dia be vonina voninkazo be dia be reto no afafinao dia tondra ireo kanto tondra ireo dia iresao ireo kolokolo ireo fa rehefa tonga ny fotoana dia ireo no entinao any amin'ny mpanjaka inona tokoa rakizy rehefa ny kolokolo ny kanto aok'izany reto voninkazo reto nitondrany satria ny tany any ankavia afaka miasa ihany dia isa maraina dia tonga kanto manondraka ny voninkazo sady miresaka amin'ny voninkazo mikarakara mijery izay rehetrarehetra malazona mijery izay rehetrarehetra mety hoe parazita mety hoe hinana nyreny voninkazo ireny ka tsy ahatonga azo tsara tare dia tonga ary ny fotoana anaterana amin'izay ny vokatra any amin'ny mpanjaka dia anisany mba nilahatra koa i kanto dia rehefa nilahatra teo kanto fa rehefa tonga eo amin'ny mpanjaka ny olona tsirairay avy dia tsy hoe manatitra vokatra fotsiny dia ty dia lasa fa tsy maintsy manao zavatra iremarken'ny mpanjaka ny olona tsirairay avy ny izay manatitra vokatra eo satria rehefa manatitra vokatra ianao dia manoratra ny miaramila mpanoratra izay efa nitendren'ny mpanjaka manoratra ny anaranao dia manoratra ny vokatra nentinao dia manoratra hoe tahaka ny ahoana ny zavatra nentinao teo mba omena ny mpanjaka na manatrika eo raha ny mpanjaka sy ny zanany dia mila n'izay ihany koa ny mpanjaka tena andeha ny sesisesy ny olona tsirairay avy dia manatra ao ny sasany izay manatitra ny akoho ny kolokoloony ampahany vokatra tamin'izany akoho izany dia ny sasany mety hoe nanao tsenjery dia vita ny tsenjery dia nanatitra ny akoho ny sasany mpiompiomby indray nanao atsikana dia rehefa vita ny atsikana dia nanatitra ny omby dia tahaka izany hatrany dia tonga kanto ny olona izany efa nieritreritra inona ny mba haterina io tanana ray ve dia mba ho aiza fa rehefa tonga kanto nitondra fehezam-boninkazo izay manitra mamerovero aoka izany dia gaga ny mpanjaka mba iza loatra izany tovavy izay mitondra n'izany zavatra tena nanaitra ny mpanjaka izany dia nihira nanomboka nihiry kanto satria kanto tamin'ny fahakeliny dia mpianatra sekoly lahady ary nentiny dada sy neniny foana nandeha nivavaka dia any am-piangonana any izy nefa manandra-peo dia rehefa mihira foana ngeraka izy dia mahay mihira tsara ho azy fa rehefa tsy misokatra mihira mihitsy io vavanao io tsy ahiry izany ianao dia kanto nefa ny tena nihira foana tany am-piangonana dia tany amin'ny sekoly lahady dia rehefa lehibe izy akory ny agagan'ny mpanjaka fa tena tsara feo kanto mbaraky nefa tsara tare kanto mbola tsara feo nitondra voninkazo manitra mamerovero izay nanaitra loatra ny mpanjaka sy ny zanany dia voasoratry ny miaramila ary fa anisany nahazo nody faraka izay tsara indrindra kanto dia samy lasa nody daholo tany tokantrano dia nanohy ny fiainany andavanandro indray fa efa samy heritreritra indray amin'ny taona ho avy inona indray no aterina ho an'ny mpanjaka fa satria tamin'iny fotoana iny izay natahotra ny olona fa nisy olona izay nanao kitotoa zavatra naterina ho an'ny mpanjaka tsy tena niasa tsara izy
fa ny asa fotsiny teny a tsy nanomana zavatra zay ataitra ny mpanjaka akory izy a fa dia tonga izy hoe ko satria tonga ry mpanjaka ny fotoana nolazainao dia indry fa mitaterahako ankehitriny satria mpanjakako ianao izay ihany ny teneniny tsy nanaitra amin'ny mpanjaka izany teny izany tsy nyremarikeny ny mpanjaka akory izy dia ozy izy ny mpanjaka mantsy ny miaramila hoe satria tsy nahafa-po ahy a iny olona iny dia andana atao voentiny ny vokatra izay nentiny a fa tsy tiako akory andana ampidiro any andavaky ny liona izy a dia rehefa tonga ny fotoana isakafoana ny liona aza mandrotsaka hena ao tsony fa loha izy no sakafony teo fa torakovitra ny olona tsirairay avy rehefa tapitra avy nanatitra ny ana satria tsy azo ivalozany izay didiny mpanjaka izay dia rehefa vita ny fanaterany tsirairay avy dia tsy maintsy nieritreritra mafy hoe inona no ataoko indray amin'ny manaraka fa tsy lasa alohandroany tsy natsipita ny andavaky ny liona alohandroany fa amin'ny manaraka zany tsy maintsy mieritreritra zavatra tsaratsara kokoa noho ity nataoko ity rehefa tonga indray ny fotoana manaraka raka izy dia samy anatitra izay vokatra ny kelezany aina ny ponina tao amin'ny fanjakana nisy an'io mpanjaka io ny zavatra ny tranga izay tena nampiorooro dia rehefa andeha anatitra voninkazo a ohatrany hoe apitso ny andeha anatitra voninkazo a dia androany ny olona nefa miomakomana daholy a ny amin'izay fanatitra andeha hoterina ho an'ny mpanjaka akory ny atairana sy ny alahelo ny kanto tamin'ny alina fa ny fofofoko izany ny rivotra ny rotsaka ny orana efa nitaintainy kanto hoe iza amin'ny voninkazo ao moa zany zao no entina ho an'ny mpanjaka raha sanatrika mihintsany ireo fa vao maraina be ny andro dia niazakazaka kanto andeha ho any an-tanimboly izay namboleny voninkazo akory ny alahelony sy ny atairany raka izy fa nahintsany ny rivotra nahintsany ny orana mivantravatra be a ny voninkazo karamba nisy tavela teo arany a dia zavatra efa rotodrotika daholy sady natahotra ny taintaina mafy kanto raka izy dia nefa tsy maintsy hiatrika ny mpanjaka dia nilahatra ny olona nitondra ny vokatra izay nivokariny nandritry ny taona dia samy mitondra ny azy efa vonimbonina daholy eny amin'ny filaharana tsirairay avy eny dia nilahatra ihany koa nefa kanto fa rehefa nilahatra kanto a endratrendatra ny zanaky ny mpanjaka hoay ary toa tsy maheny le fofon'le voninkazo manitra fa nakaizy kanto tsy kilokilo eraky ny anina rehetrarehetra rehefa tamin'ny farany satria nandeha ny sesy ny mpanatitra ny vokatra ry lavitra ery kanto tsy misy an'le fehezam-boninkazo eny an-tanany akory ny atairan'ny zanaky ny mpanjaka tena ho faty kanto androany iza ny mba hitondra voninkazo manitra tahaka izay tsony niala teo amin'ny fitoeran'ny zanaky ny mpanjaka raka izy lasa niazakazaka ny olomay namonjy ny filaharana nisy any kanto rehefa tonga tena izy dia nanontany any kanto aiza ny voninkazo tsy nandaingy kanto fa tonga dia nitsotra avy an-trano zanaky ny mpanjaka inona no ataoko fa tamin'ny orana avy alina iny a dia nitsofo ny rivotra sady nyrovotro vitiny ny orana daholy a ny voninkazo izay namboleko ny olona zany efa miandry fotsiny hoe anjarany kanto indray androany a no arotsaka ny andavaky ny liona kanto raha teo moa tsisy piti satria kambatanana dia efa manesoeso azy daholy ny fanakaiky filaharana aminy izay nahita fa tsy nitondra na inona ny kanto anefa tamin'izany rehetrarehetra zany vonina anome izay hira tsara indrindra avy any aminy ho an'ny mpanjaka sola mba manaiky ihany ny mpanjaka fa izay sisa ny vokatra avy ety amiko fantatry ny mpanjaka nefa raka izy fa efa didina fantatry ny zanaky ny mpanjaka fa efa didina navoaka ny mpanjaka hoe
tsy maintsy mitondra vokatra fa fanampiny fotsiny iny hira iny. Tao anatin'izany niazaka zany zanaky ny mpanjaka ka nitenenany any kanto nanontaniany hoe inona aiza ny voninkazo. Dia niteny kanto hoe tsy misy fa tratrany orana sy tratrany rivotra sy rovitry ny orana. Teo ny mpanjaka tsy nisy hoe inona intsony fa tonga dia nitao an-tsainy hoe tsy maintsy mamonjy any kanto androany fa bediny dady io raha vao tsy misy na inona eny tanany eny. Aika rakizy io voninkazo le entiny kanto io tahaka ny vokatra rehetrarehetra ihany koa nangonina tany amin'ny sompotry ny mpanjaka. Zay voninkazo rehetrarehetra tonga dia naniry tany amin'ny toerany tany amin'ny lapany isin'ny mpanjaka daholo. Tonga dia tany nieritreritry ny zanaky ny mpanjaka hoe andeha akako any kanto omeko azy hoentiny ho fehezam-boninkazo ho an'ny mpanjaka ho fanatitra. Fa any amin'ny toerana io manko rakizy tsisy mahay an'io secret io afa-tsy ny mpanjaka sy ny zanany. Eny fa na ny miaramila ara tsy mahay an'io secret io. Dia rehefa niazakazaka ny mpanjaka satria efa kely sisa dia ho tory ny kanto, teratsemboka ny sefosefo mihitsy tonga teo amin'ny kanto. Taitry kanto rehefa nikitika azy ny zanaky ny mpanjaka hoe kanto tia ny vokatra terina ho any amin'ny dada. Nirotsaka ny ranomason'ny kanto. Nirotsaka ny ranomason'ny kanto rakizy satria ho voavonjy ihany kanto. Dia rehefa tonga teo amin'ny filaharany amin'ny toerana tokony hanaterany kanto amin'izay kanto, gaga ny mpanjaka ary tao manitra, tao mamerovero mihoatra lavitra noho le teo aloha. Dia nijery ny banjina ny kanto ny mpanjaka. Kanto, nitirisy ianao, tsy le voninkazo nambolenao tary io fa le voninkazo efa tany amin'ny lapa. Hafa loatra mantsy rehefa tonga any amin'ny lapako ny voninkazo. Tsy nahateny kanto fa nipitrapitra fotsiny satria mpanjaka tsy azo ivalozana rehefa tonga amin'izay fotoana izay. Nitsangana ny zanaky ny mpanjaka rakizy. Nitsangana ny zanaky ny mpanjaka satria na ny nitirisy na ny tsy mitondra vokatra dia mitovy ihany tokony ho any an-davaky ny liona. Ho vonoina. Nitsangana ny zanaky ny mpanjaka. Dado, tsy nitirisy izy fa zany niazakazaka nakeny amin'ny toerana satria hitako fa tsy nitondra voninkazo, fehezam-boninkazo kanto. Henoko fa tsy nisy zavatra namerovero tonga taty anatiko taty dia zany nanome an'iny anazy. Nalaiko anjarako iny dada, le anjarako tokony ho fofoniko isa-maraina iny nomeko any kanto iny satria fantatro fa ho vononao kanto dia tsy hisy fanampiny intsony reto voninkazoko reto. Dia voavonjy kanto rakizy satria zavatra tsara na samy teo daholo ary ny olona rehetrarehetra dia zavatra tsara niavaka tamin'ny rehetrarehetra no nentiny kanto nomeny ny mpanjaka satria ao anatin'io zavatra fanomezana io koa misy apahany nomeny ny mpanjaka ho an'ny zanany. Dia gaga ny olona fa naninona ho ninona ny voavonjy, fa naninona ary iny tsy maty tahaka retsy. Dia namaly moramora kanto hoe namonjy izy satria tiany rakizy. Rehefa miteny aminao, maniraka anao dada sy neny, miangavy anao dada sy neny na miteny zavatra aminao dada sy neny tahaka ny tenena ny zanaky ny mpanjaka tamin'ny olona rehetrarehetra, dia enoy fa reny ny solotena ny zanaky ny mpanjaka izay miteny aminao fa ho avy ny fotoana izay tsy aterantsika tsirairay avokatra ho an'ny mpanjaka na kely ianao na lehibe ianao. Samy manana ny anjarany daholo tahaka ny olona rehetrarehetra ilay mponina izay fanatitra ho an'ny mpanjaka. Fa na ny kely na ny kilemaina fa ikanto izao na ny kambana ary ny tanany tsy maintsy nanatitra zavatra ho an'ny mpanjaka izy. Dia tsika rehetrarehetra koa rakizy na mbola kely ary nareo dia tsy maintsy manatitra zavatra ho an'ny mpanjaka, ho an'i Jesosy izany. Dia rehefa manatitra zavatra ho anazy zavatra tsara, tsy misy lainga, tsy misy fitaka izay ny tiany ny mpanjaka. Ka na inona mety manjoanao rehefa avy eo, na mety marary ianao na mety, dia tonga ny zanaky ny mpanjaka hamonjy ianao. Ny voninahitra
teo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. sotra azy amin'izany fampahirezana ho an'ny ankizy sy anatranatra izany ry havana, nisy fatapahana ny fandraisan'ny havantsika rehetra any ampitan-dranomasina any ity fampopovavahana ity, koa dia ao ampatsahivana amin'izany ianareo fa ny salamo faaraika amby 20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10 no salamo fiderana nanomboantsika zao fampopovavahana izao. Ankehitriny dia handray ny tenin'Andriamanitra isika zay entiny mpitandrina Rabendrano Raymond aoriana nirany sampana no anaterana izany tenin'Andriamanitra hotorian'ny mpanompony izany. Shipamonzikyo malalo itilai madichanao avy mitalao eo aminao fa tsy tanteraka maro be ny ratsy vitako nampalahelo ny fonao ankehitriny aho tompo iverina minao Indro amanolotanana namanatu naiza utumpunao ane fununandrayana misi lalampamonzena isayapo sakuana hanatunanao nilanitra funena mauva sichakau tuku aje ni nanavutana uai fanila lampamunzena efana tuluchau kani fani jikutumpuo ni yaradalana minau teirizuwe wambalanau ifikichaminau Indro amanolotanana namanatu naiza utumpunao ane fununandrayana misi lalampamunzena isayapo sakuana hanatunana nilanitra funena mauva Indro amanolotanana namanatu naiza utumpunao ane fununandrayana misi lalampamunzena isayapusa kuanao anatunanao nilanitra funena mauva.
ho an'Andriamanitra ireriny ny dera sy ny laza sy ny voninahitra ary ho ampitomboana ho amintsika mandrakariva kosa ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny falana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Manainga antsika rehetra any tokantrano any izay mandray izao ondram-peo fa fiotazan-tsoa zao hitsangana aloha tsika rehetra hivavaka. Vavaka tsika. Misaotra anao mandrakariva Tompo Andriamanitra satria ny fampianarana moa dia misaotra amin'ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tianao. Enina dia neverin'ny olombelona fa oloza farany izay ratsy aiza dia kosa ny teninao fa za manana lalana izay verako anareo, izay lalana hitondra fiadanana fa tsy loza mba hananareo fanantenana amin'ny andro farany. Amin'ny olombelona ny misy hoe kisendrasendra fandrofian-javatra zao no nahatonga an'izao na izao no nisian'izao. Fa aminao Andriamanitra voasoratra ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra misy antony avokoa ka dia ekenay ny antony ka hisaorana ianao. Tonga ny fotoana ankehitriny hitenenanao satria izay moa ny iraka nampanaovinao fa mandihana mitoro ny filazan'ny tsara amin'ny olombelona rehetra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary hitoriana amin'izao tontolo izao ty filazan'ny tsara amin'ny fanjakany ity vavolombelona alohan'ny farany. Ka mbola tsy tonga ny farany fa mbola afaka mitoro ny filazan'ny tsara zay amin'ny fomba maro samihafa izay tsy takatra ny saina amin'ny maha-olombelona hisaorana ianao zany. Ka mitsangana eto ny mpanomponao fitaovana mahomby apita zany afatra zany ka tendreno ny lelako, ny saiko, ny foko ho fiainako ianao ary tsara ho mandrakariva le teninao hoe aiza manazy fomba hitenenanareo na izay lazainareo fa omeko anareo amin'izany oro zany izay lazainareo ary tsy nareo no miteny fa mifanahin'ny rainareo hiteny eo anatinareo. Ho an'izay rehetra mandre izay manatsofina araka ny fomba fiteninao ka mandray zao onjam-peo zao na ny eto toerana na ny any velany ampitan-dranomasina any dia sokafiny fony sokafiny sainy ary oka ho tahinao zany teny zany ka hitovy an'le teny tamin'ny mpampianatra tamin'ny andro ny Pentekosta ka ny olona rehetra dia nahandre tamin'ny fomba fiteniny avy. Mitenena araka ny fombanao fa mien'ny mpanomponao. Amen. Mazaho toerantsika rehetra any tokantrano any rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo dia ho ampitomboana ao amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana dia arabaintsika rehetra velona trapamonjena ny tain'Andriamanitra tratro zao vanim-potoana zao ka mandray zao afatra zao. Itsika ny tokantrano rehetra any any ampitan-dranomasina rehetra any La Réunion, Frantsa, Belzika, Canada, Allemagne, États-Unis araka ny voalaza teo dia zany mandray zao ondram-peo zao ka dia ho ampitomboana ao amintsika ny fahasoavan'ny tompo. Ny teny ho akatsika n'izany fampiarezana zany dia hitantsika eo amin'ny Joela mpaminany. Joela toko faharoa ao amin'ny pejy 842 na 270 ao nahitantsika azy Joela toko faharoa. Vakitsika ho tapatapahantsika eo fa lazaina mandalana ny andininy voalohany aloha. Tso fiaoziona ny anjimara ary miatso mafy ao tendrombohitra masina aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova eny efa atombotra izany. Ery amin'ny tapany farany amin'ny andininy faraky amby folo eo apita amin'le pejy 370 na 843 fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehova ka izao no ka iza no mahatatsy zany. Ko na dia ankehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo ny trihatraro fa izany fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miatra izy maharopoa
sady be famindra-po ary manenina ny amin'ny loza. Ery amin'ny andininy fafitambefolo no amaranantsika izany vakiteny zany. Eo anelalerany lavarangana fidirana sy ny altara no koa itomaniny mpisorona mpanao famimpopovavahana ho an'i Jehova ka hanao hoe hiatrao ny olonao Jehova o ary aza vela ho latsany lovanao ka ho tapahiny jentilisa. Fa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza azy Andriamanina. Raha masina manamasinana amin'ny famarinana ny teninao amin'ny famarinana. Zavatra roa ry havana no sotonitsika amin'izay teny zay dia ny hoe mpaminany na ny faminaniana sy ny hoe mibebaka. Fa ty teny ty manko dia faminaniana ny amin'ny loza manjo sy ny fiantsona ny olona ibebaka. Ka iresaka me valapatra ao anatin'izay ny hoe mpaminany na ny hoe faminaniana. Ny tantaran'ny famonjena rehetra nataon'Andriamanitra ry havana ao anatin'ny Baiboly ao, voarakitra ao anatin'ny Baiboly dia tsy saraka tamin'ny fiaraha-miasan'Andriamanitra tamin'ny olom-boafidy, ary anisan'izany ny atao hoe mpaminany. Anisan'izany ny atao hoe mpaminany. Ny mpaminany zany teny hoe mpaminany zany dia nalaina tamin'ny teny Hebreo hoe nabi, izay midika malalaka amin'ny voambolana malagasy hoe mpitily, pahita, lehilahin'Andriamanitra, mpaminany. Olona mahafantatra ny hoavy mpaminany, mpitondra hafatra, mpanelanelana an'Andriamanitra amin'ny olona. Ary voalaza mihitsy ary amin'ny Exodosy 4 fa solontenan'Andriamanitra ny mpaminany. Ary eo amin'ny Exodosy 7 ary moa izy andeniny voalohany dia milaza mihitsy hoe tamin'ny sesy hoe ary enao kosa dia ataoko ho Andriamanitra eo aminy. Ka ny tenin'ny faminaniana dia tsy tenin'olombelona fa fiaraha-miasan'Andriamanitra amin'ny olombelona, ary tenin'Andriamanitra mihitsy reny tenin'ny faminaniana reny. Ny mpaminany dia tsy mitovy amin'ny mpisorona, tsy mitovy amin'ny levita, ary tsy mba nanana anjara fanompona atao amin'ny tempoly na tany amin'ny sinagoga amin'ny mpaminany, fa irakiraka ny teti-vohatra ny asan'ny mpaminany. Raha n'Andriamanitra nakany amin'ny olona izy, raha n'Andriamanitra nakany amin'ny mpanjaka izy, raha n'Andriamanitra nakany amin'ny firenena izy. Ny teny tamin'ny fahasahiana reny mpaminany reny rehefa miteny. Zao ny fomba fitenin'ny mpaminany. Ny teny tamiko Jehova, tonga tamiko ny teny Jehova. Mizara efatra ny fomba fitenin'ny mpaminany raha ny ataon'ny Baiboly. Voalohany, mampilazy ny olona izy hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony. Faharoa, mampilazy ny olona izy fa ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra ratsy mibebaka izy. Fahatelo, mampilaza ny olona izy fa hiatra amin'ny fahatezeran'i Jehova. Ity le hoe ho avy ny andron'i Jehova ty tsisy fibebahana intsony io, fa fahafatezerana ho avy io ary efa loza miatra io. Fa efatra farany, mampilazy ny olona izy fa tonga amin'ny famonjen'Andriamanitra ary namindra fo Andriamanitra. Ity fa efatra farany ity dia ao aoriana ny fibebahana nataon'ny olona. Eto dia mba misintona ny saintsika, indrindra amin'izao andro ny fipetrahantsika ao an-trano zao mba hamaky sy azoto andinika n'ireny soratra masiny ireny. Fa raha mamaky ny Jona 4 anao, rehefa tonga ny mpaminany ny laza Jona fa ho aringany zany tanàna zany dia inona nataon'ny mpanjaka atao? Tafilamba fisaonana izy, niosina lavenina izy, niatso andro fifadikanina izy, ary tsy nihinan-kanina na amin'ny biby na ny olona na mimponina teo an-tanàna. Ary efa hitan'Andriamanitra zany fibebahana zany, zany fivoapo nataon'ny olona tao Ninive zany dia tsy nataon'Andriamanitra ny loza zay efa niteneniny tamin'ny mpaminany fa ho ampiarina zany. Raha oharina amin'ny filazan'ny toetrandro na ny météo izy sy ny filazantsika dia zao ny fomba fitenin'ny mpaminany: loza manambana, loza mitatao
loza miantra ho tsara ny andro. Ry havana, tsy mba fomba n'Andriamanitra mihitsy ny mamelo tapaka na manameloka ny olona amin'ny zavatra tsy fantany, fa tsy mety mampiomana izy. Ary raha hitantsika ny amin'ny Ezekiel 3:7 andininy 12 any, dia izao ny tenin'Andriamanitra: raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy mba sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Ary eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:7 andininy 7 any misy zao teny zao: Andriamanitra nini tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra ambonin'ny tany ibebaka. Ao amin'ny Amosy ary 7 dia zao ny tenin'Andriamanitra ao: tsy manao na inona ny inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany ny mpanompony. Fanontaniana mipetraka ry havana: mbola misy ve mimpaminany amin'izao andro iainantsika izao sa fanolozan'ny toetrandro zany? Ary raha misy mimpaminany iza ny mpanompon'Andriamanitra hitantsika amin'izao natao hoe mpaminany? Mpitandrina ve? Mpiandro ve? Dekona ve? Lolona ve? Ny valiny atao anatin'ny soratra masina ato raha mamaky an'i Joel 7 tsika andininy 1-5, ny asan'ny apôstôly 2 andininy 7-12 ary vakiky kely ny asan'ny apôstôly 2 andininy 7-12 hoe: ary amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovo ahita fahitana, ary ny lahy antitrareo no nofy, ary mimpanompoko na lahy na vavy, dia andatsahako ny fanahiko ka aminany amin'izany andro izany. Amiko ry havana, dia amin'izao andro iainantsika izao ny tena betsaka mimpaminany, ary hatramina zaza kely ary ho antsika FPVM manokana dia hitantsika fa miantso mpiandro zaza kely, ary be dia be mimpaminany zaza kely betsaka. Ary ajerentsika tsika lehibe ary za rehefa nandinika sy nandalina hoe maninona ary Jesosy ny lasa miantso zaza kely fa maninona ny lehibe? Jereo tsara ny teny Jesosy amin'ny soratra masinao fa ohatra matetika ny zaza, raha tsy miova ny taka ny zaza ianareo dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa jerengo hoe ny zaza tsy mandaingy reny mahitsy reny, fa tsika tsy samy teny, ny olona lehibe tsy samy teny. Za mahita ry havana misy fijoroana vavolombelona zafy keliko izay ao an-trano ao, io mpiteny ary za moa mody fanina indraindray, fa fantatro fa marina ny lazainy fa mody manohatra fa manaiky anatin'ny foko ao, ary dia mahitsy misy izy rehefa miteny fa za moa be sankisanky, izy be sankisanky, dia rehefa misankisanky ka voambolana somary hafahafa le izy dia tsy mety zao ny teny aviko. Za mive dadabe no hoe mpitandrina, tsy mety zay ny teny azoko. Ary matetika zavatra tsy takatry ny saiko izy hoe Andriamanitra miteny an'ity zazy ty, fa zavatra ao am-poko mihitsy ny teneniny ary io mpiteny dia nanofy izy ndray andro raha ivolana mahery tany angamba talohan'ity zavatra nisy ty, dia nanofy zavatra takizao izy. Zary dadabe nanofy, dinona le nofy, 7 taona io zaza io fa tena mahay mitantara tsara izy. Nanofy aho izy hoe nitafian'ny tafika avany velano ny Madagasikara, dia niado ny Madagasikara nanohitra andreo tafika avany velany zao ka anisany andray anjara amin'ny anisany niady ny FPVM, dia nilahatra hiato izy ny FPVM. Dadarandrenatoandro ny nitarika, dia nanaraka ny dadarandrenatoandro ny mpitandrina rehetra, taoriana mpitandrina rehetra ny dekona rehetra, taorianany dekona rehetra ny mpiandry rehetra, ary dia samy manao fanamiana avy ireo, dia ny vahoaka rehetra ny tao amin'ny farany, dia nodidinina ho ny vahoaka rehetra, dia mitarika ho ny dadarandrenatoandro hoe alata,
dia rakitra ho ny ady sy ny fanjevona dia samypiasa ny fehadiana teny ampelantanany avy ary ny fehadiana hony a samy manany zenetiny ao mitondra antsy ao be dia be ho ny karazana fehadiana fa le fehadiana misy pouvoir dia zao natao ny anahy izy karavasy kely zay mavomavo fa zay japiko amin'ino izy izy le fahavalo a dia mivadika amin'ny rehetrafo le karavasiko dia nahafaty be dehibe a dia rehefa nahafaty be dehibe a dia niovana dia nandeha indray amono any amin'ny firenen-kafa zay le izy le zavatra nitranga dia nandresy ihany ho ny FPVM fa betsaka ihany koa ny reraka betsaka mitsipatsipaka teny a fa ny farany dia nandresy dia nakiatsa ny dada tamin'io resaka nofy io dia zao ny zavatra anankiray namanginy fanahy tamin'ny 7 ny volana marsa teo namoaka fanambarany dada fa androaka ny coronavirus tsika androany amin'ny 7 alina raha matadidinareo tamin'ny 7 marsa iny dia komandiny dada avaty zany ny fandroana devoly tamin'ny 7 alina maherihery kely teo na androaka devoly daholy tany anatin'ny tokantrano tany nisy ambatan'olona tany zay rehetra nandre a ary na ny zazakely ary fa misy zazakely eo aminay ao a mbola kely dia mbola kely fa izy moa malaky zandrin'izay zazy zay tsy fantatra izy io na mbola 7 volana izy na 7 volana eo zazy io zao fa izy raha voa ivavaka dia efa mahay izy ny hoe alala eo amahay an'izay izy ary mikikika koa izy nandroaka devoly ko io zazakely a 7 volana io zazakely io mikikika koa nandroaka devoly zay le izy mikikika nandroaka devoly eo amin'ny vanginy fanahy hoe ity ny nofon'le zaza ity ny nofon'le zaza ary manomboka izao komandiny dada avaty ny FPVM maray manontolo eran'izao tontolo zao dia tsy fantatra anyeritreritra ao na tanteraka zany faminaniny zany na tsy tanteraka nisy nofy anankiray koa ty rehefa ao anatin'le coronavirus mihitsy tsika dia efa nisy voty eto Madagasikara dia misy mpianatra mpitandrina moa amin'ny fiangonana aminay ao naika nivoaka te moa zany ary nitoroteny teto tatatanina nandrano teto izy a talohan'ny zavatra nitranga ka nitoroteny natao tamin'io dia ny hoe misora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo be dia be ngamba nahenao an'izay ho an'ny matadidy dia izy amin'io manavy isy maty moa tao amin'ny fiangonanay teny akarobato teny dia hoe amangy sa tsy amangy amin'izao zavatra misy zao dia vao nanapa-kevitra aloha raha ngatsy mamangy fa dia ajaina amin'ny fepetra fa rehefa tonga am-piangonana izy vangina dia tonga avany izy manafy sady matahotra ihany dia hoe andray tanana sa tsy andray tanana ho ajaina avy ny ray metatra sa tsy ho adrainy dia sarandray tanana rangaha dia zay moa le izy dia hoe ajaina ny lalàny tany a dia atao fisalia rangaha zay le zavatra nitranga dia izy amin'io manavy zao izy nanofy inona le nofy voan'ny coronavirus hony ah dia matahotra izy io satria manavy voan'ny coronavirus hony ah dia nalefa tery amin'ny fitsaboana teny amin'ny hôpitaly Manara-penitra dia zao izy mivavaka nataoko hoe tena mba mivavaka ihany a Jesosy nandroaka devoly ihany a Jesosy fa nahoana ny mbola vo dia zao nisy feon-teny taminy hoe tsy ianao ihany ve no nitoroteny hoe misora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo ka ny zavatra rehetra misy antony avokoa dia tao anatin'izay hono izy a dia nivavaka dia nifady hanina dia sitrana hono izy a tao anatin'izay ary aveo izy a alefa joro vavolombelona ny sinina dia izy a matsiasa firenena io fa tsy ianao firenena io fa tsy ianao fa raha tena jerena le izy a Madagasikara io nofinao io rehefa jerentsika amin'ny ankapobeny a zavotany ngere olona ny faminaniana ny zavatra nitranga na talohany ty zavatra iseho ty na ao anatiny ty zavatra iseho ty dia zavotany zany ara-tsy lasitsika fijoroana vavolombelona be dehibe a tsy fantatra koa joro vavolombelona rehefa aveo a fa miteny foany Jesosy a ao anatin'ny zavatra misy zay ny atao faminaniana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka tsy fantatro na ino anao na tsy ino
fa ny olona moa ndraindray rehefa ohatrany metimety sy nofo rinina nga zany fa raha jerena ny zavatra misy dia ozy tratry ny andro rininao ianao a fa ny zavatra rehetra dia tsy mety tsy miseho a ary tsy mety tsy tanteraka dia rehefa tena jereko a raha mahitsika izao nalaza be teto le brésilianina vavy iny zay tonga teto be dia be ny commentaire any amin'ny Facebook sy ny any amin'ny piny rehetrarehetra tany ary nisy efa namoaka fanamarana tamin'izany ny fiangonana sasany dia za ry havana afaka mino anao afaka tsy mino za tsy manao anao hoe minoa fa zao ny zavatra misy iny brésilianina tonga teto iny a tsy tonga teto izy hitrandraka rena kibony tany na nangona sokatra Madagasikara tonga teto izy a nivavaka ary raha nahitsitsika dia nitomany izy nivavaka ary nandany vola tsy toko tsoforoana mba eritrereto nge olona zany vola lany fiaramanidina niala tany Brésil ka ty Madagasikara dia avy eo mba eritrereto nge dia mbola ny fiaramanidina ndray a nanaovana marika ny Lacroix amin'ny Madagasikara afaka mino anao afaka tsy mino fa ozy izy Jesosy Kristy ny voany no afantaranareo ny azo fa ny azo tsara mamovo tsara ny azo ratsy mamovo ratsy tsy misy olona manoto voaloboka mitsongosongo izy fa ny azo tsara ihany mamovo tsara dia izy hivavaka ny natongavany teto a dia ato amin'ny soratra masina ato a mba hisotonako kely ny saintsika nge tato amin'ny marika toko 7 a andininy 7 ka hatramin'ny 7 ty misy teny nataony Jaona tamin'i Jesosy ao ozy izy Jaona marika toko 7 a andininy 7 ka hatramin'ny 7 a dia zao nataony Jaona tamin'i Jesosy nisy olona tarea nandroaka devoly tamin'ny anaranao dia ny raharanay satria izy a tsy manaraka antsika dia ozy izy Jesosy aiza mandrara azy a aiza mandrara azy fa tsy misy olona zay hanao asa lehibe amin'ny anarako a ka teny ratsy vetivety fa zay tsy manohitra atsika dia momba atsika amin'ny anaran'i Jesosy eny mifandroahana devoly manandrara mangenao ataovy amin'ny anaranao mifandroahana devoly nataovy amin'ny anaran'Andriamanitra tsy mety zany amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy nefa momena fahefana tany an-danitra ka tretia tany ary namoaka fanambarana izy ny amin'izany hoe efa nomena amin'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany zay le izy zay zany ny resaka fahefana zay ny hierarchie zany ary zay mandroaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy dia ahoanao inony zany rehefa tsy mitovy finoana aminao fa tsy tokony tsaratsara tsika eo anatin'izay ary mahitsika zao tamin'ny zoma masina dia nanetana olona ihany koa riza rasolondray be a dia zao koa le fanentanana teo ravany manda Jesosy misandratra dia nahita iny tamin'ny faritra nisy anayany malaza iny fa miorakoraka ny olona ny tokotany a mitovitovy endrika an'le bariana andresy teo dia be indray ny anina tamin'ireny dia naheno a tamin'ny radio anankiray izay tsy tononona tamin'ny tele hoe enare sekta tokony hoe zao matetika moa rehefa tsy manana dia hoe sekta zay ny zavatra misy dia ozy aho hoe Jesosy eny nasandratra ary raha amiko ry havana dia tokony hanoatra lavitra no reny tamin'ny tsenany baria reny azy ny zavatra tokony hataontsika manandratra n'Andriamanitra ary eo mihitsy nataon'Andriamanitra hoe nenarako no nenarako ary raha mahitinareo amin'ny ankapoben-javatra tao anatin'iny zavatra mitranga rehetrarehetra iny fa Andriamanitra foana ny tonon'ny olona ary misandratra eto Madagasikara zany voninahitr'Andriamanitra zany misandratra tena eto za ry havana dia za moa mpanao baolina tia baolina ary tena miondana ozy izy ny fiteny tsy vitany hoe zay fa tena tableau mihitsy ary fa reny baolina reny mandeha na reny champion du monde na champion d'Afrique sy ny karazany reny a dia tena miondana fa zao ny zavatra anankiray ohatrany ao anatin'ny tolotsaiko ao tamin'ireny baria nalaza reny dia za hoe efa tonga ny fotoana
ko ampifantarin' Jesosy amin'izay zany Madagasikara zany ary tena voninahitr'Andriamanitra no ambadik'io ary tena firenena isandratra io satria nahoana manomboka tamin'ireny fantatra zao tontolo zao zany Madagasikara zany ary izao ny zavatra anankiray tena namangimy fa nahalalina mihitsy rehefa niraina ny hira-pirenena tany Ejipta vavaka ny hira-pirenentsika re olona talohana ohatrany tsisy lanjana ohatrany tsy tonga saina mihitsy ianao hoe vavaka ne ry tanyrazanay malala io ry Madagasikara soa tahianao ry Zanahary tenosy ny razanay ity taio koa reo mpitondra anay sy ny sisy vavaka io ary ny olona namorona ny mpivavaka any vo tena misokatra amin'ny masomananao hoe ay mo vavaka ity ary teto izy ny hira-pirenena rehetra tany Ejipta ny avaka io hira-pirenena Madagasikara io vavaka dia ozy koa mivavaka tsy fantatra be dia be moa ny olona manao avy amin'ny devolo ny football makatsy makaroana ohatran'izao dia ozy zavatra rehetra miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra fa ny anaran'Andriamanitra tsy mety misandratra ary raha nanao tamin'ny RD Congo ny Madagasikara teo anatin'le hiakatra ny 4e de finale dia zao ny zavatra nitranga raha nahitsika le ombiasy be ny Congolais iny ny ravaka ody mihitsy ary tena tsy menatra mihitsy nanao fihetsiketsehana teo dia ozy ny teny tao am-piangonana nisy nanakina maro be vavaka ao amin'ny bariatsika androany dia sasany moa nanao hoe zany ve ny tenen'ny paster zany vavaka ao amin'ny bariatsika asandrato Madagasikara fa zao le izy zaho tsy raharahako na tonga any amin'ny demi-finale ndreo na tonga finale fa hatreo ny anahako io fanompo-tsampo be io mpanompo-sampo mirere io dia zao ny anahako satria tsika mivavaka tsy mety resy io zao ny fandehan'ny baolina teo sahala le isa dia nandeha ny tirobi nandaka voalohany Congolais amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny lanitra sy ny abakabaka io fa nandeha nidaka voalohany fa nanondro lanitra fantatra zay fandraisanao azy fa nandeha nidaka voalohany ne ny bary ao tsara ty amin'ny anaran'i Jesosy nandresitsika ary dia ireny laza amin'ny Madagasikara ary za nahita nyreo mpanao baolina rehetrarehetra ireo fa tena mivavaka mba eto am-bavaka zahay izy tsy manao jereo ny vitanay na jereo ny toninandronay fa vavaka foana ny zavatra misandratra ary ajerentsika ry amin'ny centre de commandement opérationnel ry avato ry amin'ny resaka coronavirus ao dia zao ny zavatra anankiray manahitra re olona fa amin'ny profesera rehetrarehetra ao nge mivavaka raha mahitinareo le atamaridanyelea iny be dia be moa no isy ny teny any amin'ny gazety hafa hoe raha vao mitranga eo le profesera hafahafa iny hoy sy gazety anankiray tsy tononoka ny anarany dia ohatra ny efa makaleo ny meno azy fa izaho manokana dia mahafinaritra meno an'iny vaivavy iny jereo tsara tsy misaraka amin'ny tenin'iny ramatoa iny mihitsy hoe misaotra n'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra raha maremarika nareo fa tsy misaraka amin'ny vavany mihitsy zany dia eo milaza hoe tena mivavaka ty olona ty ary jereko izy tena olona malefaka olona tony na amin'ny fitafiny ary montona dia hitantsika teo koa zay le andremana tany tsy tononika hoe ahoana sao dia tsy tia noteneniny zany fa tsika mahafantatra azy tsara fa mpivavaka izy sa tsy mpivavaka hitantseo tsika koa dokotera manitra torotenin'Andriamanitra mihitsy dia tonga saina koa rehefa niakatra teo ny dokotera anankiray tale eo amin'ny ministera eo zay tale mikasika ny hoe aretina tsy mifindra le rakotorso Vincent iny dia gagako fa tena fifoazana zanakairam-panahy teny fiadarana faritira tamin'izany fotoana zany tena mivavaka ary tena fifoazana iny olona iny dia mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra re olona ry amin'ny Genesis ery raha hitantsika ny Genesis ao fafaraparana amin'ny toriteny Genesis 7:20 any
dia misy vavaka i Abrahama atao any Sodoma sy Gomora. Vavaka i Abrahama ho any Sodoma sy Gomora tao. Dia izao ilay teny. Miteny Andriamanitra fa ho aringana ny Sodoma. Dia ozy izy enjy Abrahama hoe ho aringanao miaraka meloka ve marina fa misy marina 50 ao. Dia ozy izy Andriamanitra tsy ho aringana miaraka meloka marina raha misy marina 50 ao tsy andringana amin'ny firenena. Dia niteny Abrahama karaha 570, karaha 30, karaha 20, hatrany amin'ny 10. Dia izao nitenin'Andriamanitra teo tsy mandringana noho ny 10. Zaho milaza ry havana fa na dia ataoko hoe mbola be any ary fanompo-tsampy eto amin'ity Madagasikara antsika ity. Efa tena midomina ozy izy ny fomba fitenin'ny fivavahana kristianina. Ary efa mahamenatry ny olona izany fanompo-tsampy izany, izay manao an'izany ary efa misitrisitrika. Dia izao tsy mety tahina tsy haringan'Andriamanitra izany Madagasikara. Ary zaho manizingizina, ary zaho koa anisan'ny mino fa ozy tsy hahafahatolona na iray eto Madagasikara io coronavirus io. Tena fonoko izany. Ary angatahako ny romonalina, ary zaho tena mivavaka amin'izany isanandro. Toy izay alao sia amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Be dia be moa ny resaka mandeha any amin'ny rehetra eny a, fa ozy aho hoe aiza anisan'izay tsy mino re olona. Tiany mampatahotra ao antsika tsy mino ty. Ary amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina any ka mandalo amin'ny toko fahafito any. Afaka vakiana na rehefa mitapitra rehefa mimpovavahana izao na manana fotoana ianao averiko indray mandeha. Mpanjaka faharoa toko fahaenina toko fahafito any ny misy an'ity tantara ty. Izao ny tantara misy ao ataoko ambangobangony. Lava be io fa ambangobangony ny fa afaka idiniantsika izany rehefa avy eo. Izao ny zavatra nisy ao. Notafian'ny tafika Siriana Samaria eto. Nataony fahirana ary dia nisy misary tao. Voalaza ao anatin'isy roatra masina io fa nihinana taim-boromailala ny olona. Nihinana zanany olona. Ao anatin'isy roatra masina io natana an'ilay fanaraka ny fianakaviana roa tota hoe maro anaka izany dia hoe ndao hohanina ny sasany. Dia fanaraka ny fianakaviana aleo no hohanina ny zanakareo androany. Dia ny zanaka indray raha pitso. Dia nisy fitarainana tany amin'ny mpanjaka fa rehefa lany ny zanaka ny anankiray dia nafeniny azy rehefa raha pitso. Dia fitarainana tany amin'ny mpanjaka. Dia niteny Elisa mpaminany. Raha pitso maraina toy izao dia denary iray fotsiny mikoba tsara toto ao am-bavahadin'ny Samaria. Ary denary iray koa vary ordia indroa amin'ny famarana. Dia namaly any Elisa mpaminany le maramila malaza, mpanafika malaza ozy izy ny filazany aty amin'ny soratra masina. Dia ozy izy ny vali teniny aty. La dia anao varavarakely ny lanitra ary Jehova dia isy ve zany. Dia ozy izy Elisa hahita maso anao indro hita masonao zany fianao kosa tsy hinana. Rehefa tonga ny apitsy maraina resy tafika Siriana reto babon'ny olona ny toby sakafo be dia be ny tao na midy eraky ny tanàna araka ny voalaza amin'ny mpaminany. Fa ity le miaramila ty voatendry ambina vavahady ka rehefa mifanesika tamin'ny sakafo ny olona dia voahitsaka tao izy dia maty. Nahita ny amin'ny rano sakafo izy fa izy tokoa tsy nihinana araka ny voalaza amin'ny mpaminany. Ary izao ny tenin'i Jesosy zay inonao anie dia ho tonga aminao Ary amarana koa azy amin'izay mpaminany zay dia misy tantara kely anankiray. Misy tanàna kely somary ambany volo ony dia lavitra tsena. Dia rehefa tonga ny amin'ny fandraisana zany tsy nisy ny divay. Rehefa tsisy ny divay
dia ny ady hevitra ny dekona inana atao ry paster fa tsisy tia ny divay kafe ve inana atao sa rano ve dia nisy anankiray nafana fo teo raha mangatsika raha ngahalaina Jesosy ny teny Jesosy nanovan'ny rano tonga divay ka zao ny teny Jesosy zay mino any asa ataoko no ataony keo raha no asa lehibe noho izany ary izy alovony rano dia vavahana dia nisy tsinino ny tantiko raha tsy hainao no izako any am-pony any zany ary be dia be ny tsinino zay nahita ny tsinino fa ny olona rehetra teny amin'ny tablie moa tsy nahita fa saronana ny rano dia nentina ambavaka ny rano ianao Jesosy nanovan'ny rano tonga divay ary ny fampianarana nomenao zay mino any asa ataoko no ataony koa anao asa lehibe noho izany ary izy ovay tonga divay ty rano ty ny koleran'ny rano tsy niova fa rano ihany fa rehefa nizaraina ny sotroina ho an'izay tsy nahita tena ony dia nisotro divay daholo ho ary zay nino rehetra nisotro divay daholo fa zay tsy nino letra rano mangatsika zikibo ary nefa rano zay ny tsy nino kozy ary olona hoe aiza mba nisy an'izay tsy mino ary faminaniana rehetra amin'ny ankapobeny ho tsara ho ny andro lasa ho ny loza tsy anao hoe alleloia amen fa amen ho tanteraka zany tsy fantatra ianao hoe misy sa tsy mino ho famaranantsika azy ary tsy mandeha ho azy ohatry ny karatry naivo zany rehetrarehetra zany fa maninona miverina amin'Andriamanitra dia tanteraka zany voakitsika teny ten'Andriamanitra ato amin'ny Joela tao sady ho famaranantsika azy Joela toko faharoa andininy faharoa-ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo verenako vakina kely ko na dia ankehitriny ary hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikany ary amin'ny fitarainana ary amin'ny fonareo ny triatriaro fa aiza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady ve famindrapoa ary manenina ny amin'ny loza miverina mibebaka zany natao mibebaka ity moa dia miraindray tsika be dehibe ny tsy mahena izy io tsy mitovy amin'ny fona angely mibebaka ny mifona mialatsiny fa ny mibebaka manaiky fa diso tsy mitovy reo nataoko io meloka fa ny zavatra misy amin'ny fiainantsika ireo olona dia io miankeliko io ny tsy haintsika indrindra io fa raha hijery ny eloko ny hafa dia haitsika io tena haitsika io le hoe mandiny tena tsy haitsika fa laha mandiniky ny hafa mailakitsika nyty fandiniana ny hafa ity ary amin'izao andro sarotro zao ary dia gaga ianao ny andalana eny amin'ny fimonomononina ny olona sy ny teny avoaka amin'ny vavan'ny olona dia mampanontany tena hoe amin'izao vanim-potoana zao ve mbola miteny an'izany ianao dia mbola izany ihany ny fihetsika ao nefa zavatra hoe tokony hitodianao amin'Andriamanitra zao fotoana tokony hitodianao amin'Andriamanitra zao dia be dehibe tsika mbola izay foana ny olona tena mibebaka nge tsy mahita famarinana intsony amin'ny tenany aloha ary makafe petra misy fomba fiteny zay hoe vikinalaka aloha tafahoatra zay tsy ampy aloha makafe petra aloha diso za ry havana rehefa mivavaka ao am-piangona koa ndraindray dia rehefa mandinika ny tena ka dia latsaka ho azy ny ranomasoko mahita n'le vahoaka be dehibe manoloana le mbola mipetrapetraka eo ohatry zany dia tonga ny feo amin'ny fieritreretako za ve Andriamanitra ny masina indrindra amin'ireo vahoaka ireo maninona noho za no mitarika azy eto sarotra ny lalana zany Andriamanitra mba mahita ihany amin'ny fahalemeko to hitako ihany nefa voafidinao mamelany fahotako mamelany eloko dia matetika rehefa mivavaka dia tonga amin'izao mpanompo tsy mahasoa Andriamanitra nefa izao
atao voatra ny angady mondro ahako a azarina fa mbola azo soroana dalina reny atao voatra ko fafamondro a ka na tsy azo mafana salotsony aza mbola azo mafana takatra zany tena fanetretena zany ny fanetretena rehefa mibebaka ary izany bebaka zany moa dia avy amin'ny teny lantinina izy io fa mivoambolana malagasy tena mafy azy dia ny hoe alahelo na fotorotoro io le voalaza ary amin'ny joela zay mivakitsika teo a fa ny misalamy raika abdimapolo andininy fito ambifolo any ko misy an'izao teny zao ny hoe ny fanatitra ho an' Jehovah dia ny fanatorotoro ary ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina Andriamanitra riavana dia tsy miakina amin'ny fahaizanao miteny na amin'ny fahaizanao mety tsara velatsy fa natao hoe mety tsara velatsy ne tsy mifanaraka ny eo am-po ny teny lazainy ny eo am-po taralila moa ny ary ohatra zay ny maso mitsipelaka zany natao hoe mety tsara velatsy fa ny olona tena mahitsy a arakaraka ny eo am-po ny zavatra lazainy mivavany mahita ny vavaka zanako zay zanako lahy-kely zay zao moa izy efa 9 taona fa tamin'ny mbola kely moa dia najaina ny teny zay nekena tao amin'ny batisa tamin'izany hoe vo nampianatra azy hivavaka dia mbola kely dia izy nampianarina mivavaka dia tarihana moa mivavaka natao tamin'izay rehetrarehetra zay dia nampianarina izy atao vavaka fohifo moa ny ankizy dia taty arina izy dia ny hoe afaka mba mihitatra kely amin'izay nareo araka izay mba tonga ao an-tsainareo dia io zaza io rehefa mivavaka dia jerena aloha ny loka rehefa jerena ny loka inona ny loka tsaramaso a misy totokena misy tongolo a misy voatabia dia jereny aloha ny loka dia zao ny anazy mivavaka taony sotranao zay Andriamanitra fa menao vary ary tsaramaso dia miratra kely ndray izy aloha mijery ary totokena ary voatabia sotra tompo amen dia jerena zany mivavaka zaza mahitsy tsy mivaravelatsy zavatra misy ny tenenina ary raha tsy miova tahaka ny zazanareo tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy raha tsy miova tahaka ny zaza ary fotorotoro ny tena tonga any amin'Andriamanitra io fo io ny fampiresan'Andriamanitra amintsika ary indrindra misy raha masolasaka akompoko ny baiboly a ty fijorona vavolombelona farany ty no teneniko eto resaka fotorotoro moa no resahantsika dia resaka raha masolatsaka fa zavatra misy riavana tsy mety torotoro fo any ny olona faly maro ny zany sady tsy maro tsy mety ny afaliana be aloha sy ny fahoriana be samy tonga amin'Andriamanitra ireo satria samy fihetse-po reo fa raha jerenga ny olona faly tsy ambikimbikina fotsiny ny olona faly fa ny olona malahelo a tena mitomany ary tena mitalao zay ny olona malahelo ary zao ny zavatra hitako mandrakariva rehefa ao anatina sarotra ny olona tenenina daholo tia namana rehetra ty Fotoam-bavaka fa zao mahazo andaontsika vavaka tendrombohatra andaontsika ifady hanina zay daholo ny zavatra misy fa rehefa azo le valim-bavaka dana mividy koteleta aloha androany ka misy vady hanina tsony ao sakafo fitoloha miditra zao fotsiny sisa sotra Jesosy zay ihany tsisy tonim-bavaka lava itsony rehefa tato hipitony ny andohalika dia zao ary ty torotoro foty ny joroko vavolombelona dia tapitra ny toroteny zao le izy mpitandrina daholo moa zay 5 lahy reto mpiandro daholo zay tamin'izany mahino an'izany tantara zany ngambareo ohatra ny groupe kely anankiray zay mpanao tafika masina dia nianatra manokana ny hira zafindrony amin'ny anina io dia mandeha tambola tao miaraka ny efijijika tamin'izany 91 tany 92 tany ny tantara ny tranka dia zao ny zavatra ny tranga narary le mpiandry anankiray mivoto be tao amin'ny faritry ny atoko amin'ny tendany iny ny voatra be izy io ohatra ny kista be zay herinandro monja dia ohatra ny manga farak' zengeza indrindra ohatra le manga greffe reny mihitsy ny abe dia nitakona ny kasine le izy dia rehefa niasana le izy dia zay 5 lahy groupe reo ihany zany miasa eo
dia rehefa miasa la izy a iasana la izy voame mivoto voame menamena be dia za ihany ny latsaka voalohany indrindra tao ny finoko dia izy hoe rahalahy ndala aloha makany amin'ny dokotera fa raha sitrapon'Andriamanitra dia didina ianao ary vo izy ny dokotera tsy didina ianao dia izay keo ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa izy nakany amin'ny Girard ano atao ny alalizy isan-karazany tao amin'ny Girard zay vao iroso amin'ny fitsaboana izy anefa manao asan'Andriamanitra ihany asana mpiandry dia takona nakasina be zay moa la izy na amin'ny andro mafana azy dia zao ny zavatra nitranga tao an-dravango fivavahana zany nitranga dia zao ny zavatra nitranga ny olona nandoalika teo amin'ny ametrahany tanana dia olona mivoto tenda be ary ngeza ohatra ny trafinombo mihitsy raha lazan'ny Paul zay moa nanarany raha tsy fantatro izy na mbola any na hoana dia rehefa nanontany iny fa hoany ty tendanao ty rahalahy dia ozy izy le raha lazan'ny Paul io ohatra niny a ny andohany teo dia nididina dia niverina fanorony le izy dia nididina indray fa ny telony zao dia tsy sahako didina intsony fa etiko aty amin'i Jesosy sady nitomany le marary nangovotra koa mimpametra tanana ary kely foana tsy nitenenany hoe ny anako ingeteka ohatra ny anao iny ny andohany fa ny azy afenina mikasiny ato tomany izy nataony ny asa dia rehefa tonga tany an-trano fa ny arivo zay hiasa aminy dia nitomany izy teo anatrehanay rahalahy tsy didina fa zay sitrapon'Andriamanitra ao nandrasako fa ny zavatra nitranga tany am-piangonana Andriamanitra niteny tamiko le izy hoe raha didiny ianao dia mitovy an'ity manoloana anao ty nefa rahanao dia teo ary zay ny hoe ino ary zany no atao ndao rangahy hiditra amin'ny fifadikanina dia andao hiditra amina vavaka fotsiny tsika fa tsy esana tsony eo dia nitomany zay 5 lahy mivavaka dia mivangin'Andriamanitra ny anankiray rahalahy io iraka mamy arso io vangin'Andriamanitra nanofy aho izy dia zao ny nofiko mivavaka hontsika dia Jesosy membo fa ny lamosiny natodiny atsika dia miteny hontsika hoe Jesosy jereo ne ty tendany ty mba sitrano ty dia tsy mihaino mihitsy hony Jesosy dia niantsy mafony fa tsy nihaino mihitsy Jesosy dia ny farany hony dia nitomany daholo zay 5 lahy hoe tsy rarahinao mihitsy ve zay Jesosy rehefa nitomany daholo hony zay 5 lahy dia nieriky Jesosy dia zao ny teny nataony anasitrana azy ahy sady nitsika izy inona nampierika an' Jesosy ry havana ranomaso ary tao aorianan'izay ho an'izay mandrehan'io dia mahafantatra n'izany tantara zany fa herinandro dia levona teo le mivoto be dia ohatra ny nanenena nandray ary nanakona azy tamin'ny kasinde fa zay rehetra nahitan'izany tena mivavaka ary na ny dokotera zay nanery satria nisy dokotera tao amin'ny fianakaviana dia gaga miasa Jesosy dia farany amin'ny toroteny miverena amin'Andriamanitra amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka afa manenina ny amin'ny loz'Andriamanitra raha mitodika amin'Andriamanitra tsika andro farany izao ka dia anjaranao mieritreritra voninahitra ao an'Andriamanitra hivavaka tsika saotra tompo amin'izany teny zany ary matoky aho fa tafita any amin'ny tsirairay any tokantrano any amin'izao ora sy fotoana zao zany teny zany tafita any ampitan-dranomasina any zany teny zany amin'izao ora sy fotoana zao ary ny angatahako mandrakariva dia tole teny tamin'ny andro Pentecoste toritenin'ny apôstôly 3 arivony ray mibebaka fa ny ahy kosa eto zay angatahako fa amin'ny anapitrisany ny tokony zay mahandre zany teny zany ny bebaka hiala amin'ny ratsy fanaony ary verina amin'Andriamanitra amin'ny fotorotoro ka ny fony notriatriariny fa tsy ny fitafiny ka aoriana n'izao fioboany zao amin'izao aretina mampatahotra zao dia hoenky ny voninahitra ao zao tontolo zao amen.
dia miarahaba atsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra manerana nosy sy anareo rehetrarehetra peta tamin-dranomasina rehetrarehetrany faly amiaino ny telefona alefanareo atapotra maheno zao fotoam-pivavahana zao daholo ianareo manaraka ny torohevitra tsara izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fandroahana ny devoly isan'andro isa tokantrano ary sanatrika nisy tokoa ara indrindra zareo any Frantsa izay efa nandalovan'ny coronavirus hatrany tokantrano mihitsy tonga dia tampoka fotsiny zao safotra tampoka fotsiny zao torakovitra ho ataony ty Andriamanitra vavaka ny natao teto pastera vavaka roana ny devolon'ny fahafatesana nampandrona ny marary sitrana zara ny torakovitra nanao hoe mba efa nanatona ny tombo-pahasalamana ve nareo hoe mba jereo daholo zay menakavy tsy mila n'izany aty pastera zay manam-pinoana mahafinaritra ny menao an'izany
misaotranareo be dehibe toy izy ny finoanareo araka ny toriteny teo fa sady mba mampahery anay aty zany. Misaotra tompoko. Ny zavatra olazaiko aloha voalohany indrindra aloha satria nisy tonim-bola natao teo ampatsihivoko anareo aloha fa rehefa tsy misy ny procession tamin'ny fiangonana lehibe fohy be eto tanina nandrano dia tsy ampy vola isika. Ny vola lanitsika ho amin'ny karama mpiasa misy 530 ao anatin'izany ny mpiasantsika amin'ny radio, ny mpiasantsika mpampianatra any amin'ny sekoly, ny ofan'ny sekoly mahatratra 8 million, ny any amin'ny toby isan-karazany izay tsy maintsy omena sakafo, andefasana vola, reny rehetrarehetra izany mahatratra 115 millions de francs. Tsy fantatra izany amin'ny teny gasy na firy 115 millions de francs isam-bolana. Ka rehefa nahatratra ray volana sy tapany izay raha sanatria enga mba hisokatra amin'izao fandraisana izao dia angamba tsy tatsony izay andoavana ny karamampiasa. Dia niteny tamintsika rehetra malala tanana aho mba ho fanampiana amin'izany rehetrarehetra izany, mba hanomeze fony anatitra izany isan'andro amin'ny fotoana ivoahan'ny fiangonana kely. Mahazo miditra ianareo na tsy roa na tsy rairay, misy tsy 5 ara miditra mivavaka eo amin'ny alitara. Tsy misy manakana an'izany. Raha tsy misy fitoerana ivavahana ny an-tranonareo misy tsy 5 mivavaka ato am-piangonana. Tsy misy manakana an'izany. Isorana anareo zany. Ny vokatra azontsika nanomboka tamin'ny 20 avril ka hatramin'ny 25 avril, izany hoe 5 andro fotsiny, tao anatin'ny 5 andro fotsiny dia nahazo vola isika fanomezana vola 505,5 alina sy 7 hetsy sy 1,2 tapitrisa na 58,777,500 francs. Misaotra antsika rehetrarehetra mba mitehika amin'izany tsika. Misaotra. Ny tao anatin'izany nisy vary 70 kapoaka, misy paty matsiro 10 carton, misy menaka 7 litra, nisy sira, nisy tsiasisa sy ny sisa. Ary sorana manokana ny fikambanan'ny diakonina izay nanolotra vola 8,9 alina sy 7 hetsy ary 1 tapitrisa, izany hoe 9,849,000 francs. Tsy paipaika nataony io. Misaotra ny diakonina izay tena mahatsiaro amin'izany adidy be dehibe izany, ka dia mbola mivoa antsika izany engany vavaka mafitsika mba hisokatra amin'izay ny amin'ny heriny androany. Misaotra tompo. Ny faharoa manaraka an'izany dia misy ijoro vavolombelona anankiray efa teto izy ny tamin'ny Arby. Mampatsiary vetivety aloha fa amin'ny alarobia izao dia fisotroana rano Jesosy, satria alohan'ny fandraisana ny fanaovantsika an'izany.
amin'ny alarobizo zany a dia manomana daholo na dia rano eraky ny vera isa-tokantrano isan'olona araka ny fombatsika fa vahoaka maro be tsy tambotso ny miaino amin'ny telefôna ara dia efa atao hoe mba ianareo indray mba miaino zany telefôna zany fijoroana vavolombelona fa mahavariana ary mampisaotra an'Andriamanitra sady voninahitra ho an'i Jesosy ny mandre vahoaka maro be mihitsy izay nisotro ny ran'i Jesosy na nanositra zany tamin'ny faritra marary ary mahavariana ny filazany zany fahanasitranany zany. Mahafaly koa no miaino fa tsy tsika rery zay amin'ny FPVM no manao zany fa misy koa finoana maro be manaraka atsika ary mijoro vavolombelona daholo fa tena mahagaga ny herin'ny ran'i Jesosy ho voninahitr'Andriamanitra zany. Misaotra to zay no mahatonga hiteny hoe alohan'ny hamaranana ny teny dia tovolahy anankiray ity izay nahita fahitana. So gaga ianareo hoe araka ny toriteny teo dia mipaminany ihany ny tenenan'i Jehova. Marina zany fa soratra masina koa ka milaza hoe amin'izay andro zay laantitrinareo anofy zatovinareo ahita fahitana. Zay fahitana zay ny faminaniana avy amin'i Jehova daholo na iza na zatovo azy. Ka mba tsy hanao tsinitsinitsika hoe ianao koa ve dia nitenenana zany, maninona tsy ranona ny tenenana zany, maninona tsy mpiandro ny tenenana zany, fa izy dia sampana kely io itenenan'Andriamanitra an'izany. Migavy ianao tovolahy mba hamerina tsara ary afatra farana ho antsika satria mbola androka devolontsika rehefa aveo raha afaka ny coronavirus araka ny voalazany lasa zay ny masony, lasa koa ny vatabeny, mbola ao ny rambony. Mba ianony ny afatra nomen'ny tompo azy. Mba hita ianao hoe tsy hiakatra eto, mba hita eto, mba hita ianareo zay azy. Ame voninahitra n'Andriamanitra aloha tsika, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rirery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eny voninahitra ny rehetra. Amen. Manonona fiadanana Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ho anareo ny tenako na eto toerana zany na any ivelany ampitan-dranomasina, eny ambaravaran'ny isan-tokantrano rehetrarehetra any. Tsy mety ny tenako raha tsy tonga eto androany ary ny soja betsabetsaka dada mbola namelana ahafahako nijoro vavolombelona indray androany lahady. Alohan'ny hijoroko vavolombelona dia hiaraka hivavaka tsika tompoko. Mbola mamely voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, raha mbola tratron'izao maraina izao indray. Saotranao tamin'iny alina rehetrarehetra iny, saotranao tamin'ny fitahinana izay nataonay tamin'ny herinandro rehetrarehetra ireny, ary mbola tsy naringanao zay satria mbola tena tianao izay vahoaka malagasy. Mbola tianao daholo ny olona rehetrarehetra, na dia tena mpanota ary zay, tena mpanota hiringiriny zay, da ndray zay tsy manahaka ny sitraponao, mety manao zay tena zay tianay zay, nefa mbola eo ianao, mbola tena tianay ianao ary tena tianay hatramin'ny farany. Jesosy raha hijoro zay tenao eto za Jesosy malala dia mba raisiko sitrako tompo. Amen. Zao ry havana antiako lazaina, efa tamin'ny larobia moa zany efa nijoro vavolombelona teto any fa maro mety hoe tsy naharaka noho ny asa mandraraha dia androany nijoro eto. Tamin'ny alatsinainy alina tamin'ny 20 sasan'ny alina tany dia nahita fahitana roa misosona zany le izy fa indray mandeha.
ohatrany tsy nandravoangy ireny fomba fahitako le izy a fa toa dia misy legioma ny sakafo ketsaketsa zay amidy zany eny amin'ny tany eny dia nisy mpiandry anankiray a toa dia nytena hoe misaka daholo nareo miatsa le mpivarotra zany dia nisaka daholo zareo tery amin'ny sisitrisiny betery dia aveo ohatran'izany koa mivarokena le mpivarokena zany a le mpivarotra ny hena zany tsy eo fa le hena zany mipetraka eo daholo dia ozy izy le vehivavy hoe zao ozy izy a ny cyclone ozy izy a dia misy masony misy lohany misy vatany ohatran'izany koa ny coronavirus ozy izy a dia volo velona ohatran'ny cyclone ihany io ka noho izany ozy izy a dia zao ny atao ho tapahantsika ozy izy satria misy rambon'io dia volo vela io mbola tavavela hitatany ka ho tapahantsika ozy izy io amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta dia lasa izy nandeha ankaantso izy a antso be mihitsy toy izy hoe amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy velona Nazareta ozy izy a anapahaka amin'ity antso be amin'ny Jehova ozy izy a dia izy andeha anapaka le antso ohatran'izao izy andeha anapaka tsika izy mbola tsy tapaka fa izy andeha anapaka mijanona le zavatra le sary fahitana an'seho tamiko dia azavana be a hitako rehefa avy eo dia ozy izy miatrana zao lazaiko anao ozy izy a nareo ozy izy miteny fa rava ny manda rava tokoa ny manda ozy izy satria efa lasa ny lohany efa lasa ny vatany fa kosa le rambony lavabe tena lavabe ny rambony io rambony io ozy izy mbola tavavela eto tany mbola manao fitsipaky ny mialaina ozy izy ka noho izany fantako izy fanareo fa sahirana ara-pivelomana nefany a zao ozy izy nazaiko anao koa efa nokasokafana efa nanaiky a ozy izy hoe mba hosokafana daholo ny andron'ny fivelomana rehetra afaka mandeha ny tomobile miasa ny olona na ny filopirenena mba niezaka ny aritory ny rehetrarehetra tsy ohatran'izany fa tsy eto Madagasikara fa tsy any ivelany ihany koa izy mba misy misokatokatra daholo nefany a dia zao tohizo foana ny fivavahana ataonareo tohizo mivavaka ary azavarim-barina mihitsy ny mivavaka fa mbola miala lenina amintsika Jesosy Kristy velona avy any Nazareta mbola miala lenina aminao izy tohizo mivavaka fa zao lazainy zao nataonareo ny sakafo rehetrarehetra zay hohanintsika ka mihitra ho ato mibavantsika dia efa misy virus daholo zay ny afany ka noho izany isaky ny andeha voahinana sakafotsika ninona zavatra zay ampidiana ato bavantsika dia zao ny tenenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no anapahako amin'ny antso be an'i Jehova ny rambon'ny Satana anapotika ny virus zay vao mihinana indrindrandrindra fa mofo topaina nazavainy tsara mihitsy indrindrandrindra fa mofo topaina satria ny maraina mety misy olona zany mety mandora ny mofo topaina iny ohatra fa ny atoandro ohatrany hoe mihinana goûté ianao to dia iny mofo topaina to dia mihinana fotsiny ra zany fa tadidio fa mandro zay ny afany en plus n'izay indray mbola nyteneny koa zay mpivarotra rehetrarehetra zay amoron-dalana na ianao koa azy mivoaka ao an-trany mila manao ala distance aloha ianao zay ianao va manao aza mbola mamaiky ao anao zany hoe fisokafan'izany amin'ny fiangonana zany fa ny tenanao aloha vonjeny fa mbola miala nenanao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta fa raha tian'Andriamanitra sokafany io dia sokafany zay ny afatra tiako averina riravana malala amin'ny tompo mbola miala nenina amintsika Jesosy Kristy mbola miala nenina aminao izy azavarim-barina fa raha mitsipaka indra mandeha io rambon'ny Satana io be dia be tsika no ripaka ary be dia be tsika ho very any amin'ny avo be raha tsy mahay mitanjona ianao raha tsy mahay mibaivaka ianao
izay ny afa-tsy tompo araka ivavakantsika tompo ry Andriamanitra be fitio mbola tena tianay ianao mbola tian'ireo vahoaka malagasy ireo ianao amin'izao fotoana izao vitako ny afa-tsy teto Jesosy malala Kristy avy any Nazareta vita ny afa-tsy izay nambaraka taminao teto ka izao miangavy aminao zahay miangavy anao zahay Andriamanitra mehery izay metandraka izay an'izay ale antso be any Jehova Jesosy malala Kristy avy any Nazareta mehery izay metandraka izay satria izay mety varimbariny izay amin'ny fiainana izay ataonay midira ianao amponay raha mety ianao mpanoto izany zao mivavaka aminao izao mpanota iringiriny nefa mbola tsy tianao naringana izany tompom-bavavaka nangatahako raha sitraka sao tsaray malalo amen sotra data sotra tokoa sotra ny Jesosy tsika napita an'izany afatra zany araka ny teniko hoe soanao mieritreritra ho aho hoe nahoana moa tsy dada ny tenenany nahoana moa tsy mpiandro ny tenenany fa nahoana sampana kely ery no tenenany amin'izany fotoana izany hoy soratra masina ho avy Jehova fa nilantitrareo any nofy manana an'izany daholo tsika rehetra fa ny zatovinareo kosa ahita fahitana ary aminany na dia ny mpiandry kely aza mba tsy ho tsinitsiny avintsika izany fa miteny amin'ireny ankizy ireny Andriamanitra ny afatra amin'ny tompo amintsika rehetrarehetra ary ambarany dada aminareo dia izao so faly ianao hoe potsitra ny mason'ilay devoly izay le cyclone napotika ilay devoly satria izay mivata be n'le cyclone fa ny rambony sisa eo afatra vao natao teo fa tadidio ny tompo fa izay fotoana rehetrarehetrarehetra nikatonatsika izay dia nitotorebika sy faly ny devoly fiangonana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra eto ambonin'ny tany ndray mikatona daholo totorebika amin'ny devoly amin'izany mpiangonana fanafo miaraka amin'ny dera miaraka amin'ny saotra miaraka amin'ny kikika miantsoantso izay nandresy ny devoly hatramin'izay nangina tafakatra hatrany ambony latabatra masina ny devoly izy ny nanjaka tsika rehetrarehetrarehetra paralysé daholo ale tokantrano any tsy nahavita ninninina no maro satria tsy hafa-niangona totorebika ny devoly faly be Satana izay indrindra ny tenenany amintsika hoe aza faly ianao fa nandresin'ny Satana nandresin'ny coronavirus fa ho avy amin'izay le rambony sanatria ve anjary paralysé tokoa tsika tsy tia angona tsony hay vita ihany na tsy miangona aza hay mety ihany raha meny radio aza hay ohatra ny tena mety mahasitrana na dia ny trano aza ny rany Jesosy any ny fandraisana fanasan'ny tompo any ny tenenany tompo amintsika rehetrarehetrarehetrarehetra fa mitandremy ianao izay le rambony mody rambony mody kely zany fa hiparalysé ny mpino rehetrarehetrarehetra eto ambonin'ny tany afatra ny tompo aminao zany ny tiako lazaina aminao amin'izany ary dia jereo amin'izay ny Isaia
toko faraika amby dimapolo Isaia toko faraika amby dimapolo raha isika eo amin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy mifoaza ry sandrin'i Jehovah mitafihery mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny dia tamin'ny taranaka lasa ela tsy ianao va ilay nitetitetika ny Rahaba sy nitomboka ny dragona zay foaza Andriamanitra fa ianao nefa nitetitetika ny Rahaba tetitete Andriamanitra manao zany ary filazany azy nitomboka ny dragona zay le nitenen'ilay tovolahy kely teo ny anjarantsika zany zao ny androany dia miteniny Andriamanitra hoe mifoaza amin'izay Andriamanitra io ny zava-doza indrindra zao avo zao modiny rambony io fa sanatry itsika rehetrarehetrarehetra voan'ny fakapanahy efa nikatona fiangonana efa tsy nilaina ny vavaka tsy nilaina tsony ay mety ihany ny fiainana zay ianao vao tena paralysé tanteraka ny ato-dohanao tsy mahatsiaro tena tsony andevolony laka ary io ny zava-kendreny ny amonona ny finoan'ny kristianina eto ambonin'ny tany mba mahatsiaro tany amin'ny tobontsika ny loharano zany loharano zany any farafangana mbola tsy farafangana tany mihitsy tamin'izany fotoana zay tsy fantatra teo anjavidy avo be moa ny any matratra 2 metatra ny avony anjavidy any amin'izany toerana misy ny tobontsika zany ary tena ala be ala ao afovoan'izany misy ny tobontsika fa nasiana malaladalaka fotsiny tapatapahana dia nasiana malaladalaka nanovana fiangonana keza be fiangonana any misy marary any be dia be mainy ny afo za eritreretinao zany afo nanjavidy zany zany ny tena mitsetsatseta sanatry an'izany ohatrany hoe misy lasantsy iny ny doranao fa midedaka ambony dia mony mihitsy ny lelafo ary vetivety teo mihitsiny asany devoly zany ny fahafantarany hoe misy toby ato misy marary sitrana ato ny androananay ato ny amononanay iny ianareo zavatra afo ndray midodaka ane zany sanatria ohatra nisy nanao hoe nirarahana lasantsa dia hoe ray rorotelo bo na le mpiandro tany aza misaotra an'Andriamanitra nisy rokolo dia avy aty Antananarivo tsy nahetsika mihitsy fa iny ny ty may ato daholo tsika menakavy miaraka amin'ny fiangonana sy ny marary fa tampoka teo fotsiny dia nanana hery ny mpiandro rehetrarehetra hainy Jesosy ny zavatra rehetrarehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy velona avy any Nazareta maty ny afo sady nitsangana ny tanana zay tenenana an'izay fotsiny ny ela hoe maty ny afo dia tsisy hita mihitsy le lelafo teo na ray aza voninahitra ho an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany zany ny ataoko anareo hoe mbola hafa ihany ny fotoana ny fiara-mivavaka ka raha milaza androany fa fiara-mivavaka toy izy foana le rojim-bavaka misaotra anareo be dia be manao an'izany efa nanao tsika tamin'ny heriny hoe manaova latsakalina maka rano amasino
mamonjay varavarakely, mamonjay lavarangana, na makanesa any tokotany, atsipazo any amin'ny abakabaka eny ny ranony Jesosy mba ho may zao virus zao erana zao tontolo zao. Ny aino Andriamanitra sady tsy ny aino? Ny aino. Tsy nisy maty na dia ray aza. Ary zay no nahatonga an'ilay devolony lavolefona tamin'ny herin'ny androany hoe resinareo zay natsipony hatramin'ny sabatra teny an-tanany nioka amin'ny tany izy. Tsy vitanay intsony mamono anareo. Mahery loatra ny vavaky ny mino. Voninahitra ho an'i Jesosy zany zany vavaky ny mino zany, na dia isa tokantrano aza latsakalina ny nataontsika. Zao indray itsika dia manatanteraka ny teny soratra masina hoe hitoboka ny dragona Andriamanitra. Raha alina indray amin'ny sivy raha alina, tsy diso mihitsy io maka rano indray tsika, amasinina indray ny rano eraky ny vera, mamonjy varavarakely zay manana varavarakely, mamonjy lavarangana zay manana lavarangana, mamonjy eny tokotany zay manana tokotany. Rehefa indray miteny hoe amin'ny anarany Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, dia tombohan'Andriamanitra mihitsy amin'ny heriny sy ny fahefany zao dragona zao sy ny tapahany koa ny rambony zao dragona zao, mba tsy haparaliseantsika ho voan'ny fakapana tsy angona tsony ndray andro any. Misaotra tompoko lahy dia misaotra tompoko vavy. Zo ary tsika hitsangana daholo aloha hivavaka amin'izay. Rehefa naio midina manatrehana eto anivyanao, mba nolorana ny vavaka mangina, vetsovetsopo zay atolotsao, vola sy ny arena samitsy anananay fa indro ny vavakay mangina, fanolora tena ho anao toko. Vavakisika misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra amin'ny zavatra nataonay ho an'ny Malagasy sy ho an'ny mino rehetra manerana ny tany. Nafaty olona Satana, totorebika izy, vokira le lian-dra, zany ny fifaliany. Nampitandrina anay ianao zay misaorana anao, misaorana anao, isaorana anao, fa mbola tianay ianao, matoa milaza fa mbola hiara hiasa aminay, ary mbola be dehibe ny asa zay mbola tianao atao ho an'ny mino rehetra manerana ny tany. Jesosy vavaka izay aloha ho an'ny filoham-pirenena manokana dia manokana, ny hanomezanao azy fahasalamana amin'izao ady zao, hanomezanao azy fahendrena, handaminana tokoa zay tena mahasoa ny Malagasy rehetra ao anatin'izany ny fiangonana. Fa ny herin'ny vavaky ny mino ane ny mahafiangonana ny fiangonana, zava-dehibe zany. Misaotra na raha afaka nandamina zany izy. Misaotra koa
anareo mpitsabo marobe sanan'olotra ny ainy hamonjy ny malagasy handresy zao coronavirus zao engane ka mbola hoarovanao hatramin'ny farany izy sy ny vady aman-janany mba tsy hisy intsony iverenana zany valana retiny zany. Misaotranao anareo miaramila rehetra gendarme sy ny polisy nandamina ny vahoaka manerana ny nosy tsy ny satry fanahy nandao vady aman-janaka niaroko ohatrany amin'ny dalo tsy nihitifotra ny dalo zay olombelona ny mahamaika fa nindresy lahatra azy hametraka ny fitaovana hanlolo tena mba hifona eo amin'ny fanjakana zay soranay fa mba mandre an'izany zay ao anaty fahita lavitra ao. Misaotra Jesosy amin'izany fahendrena nanana an'ireo mpiatafika rehetrarehetra zao. Misaotra anao zay amin'ireo dokotera marobe sy ny ministera ny ara-pahasalamana dia tena ny sahirana mafy koa mijery ireo mahay fanafody rehetra sy manam-pahaizana ny manam-pahalalana mandamina amin'ny saim-bahoaka rehetrarehetra fa mahasoa izao fanafody hita ny sain'olombelona zao. Engany ka mba horovanao tokoa malagasy vahoakanao nanoloranao ny ranao tembony azo fijaliana ary zay soranao anay manokana soranay anao anareo havanay malagasy be dehibe any ampitan-dranomasina zay samy miasa daodaholo vavaka mandroka ny asany devoly rehetra sy manabatabaka ny gadra ny satana rehetra fa ankehitriny Jesosy dia miantso ny anaranao fa tsy misy afa-tsy anao rery ihany no Andriamanitra azo tokiana mbola tsy nandao anay mbola tsy nahafoy anay ary nanafatrafatra anay androany mba tsy ho tratra ny virus mangatsika ny finoanay mba tsy ho tratra ny virus izay mamely ny atodoanay tsy havavaka intsony zany rehetrarehetra zany Jesosy no afatra nataonao taminay ka ianao Jesosy nilaza fa amin'izao ora sy fotoana izao ny malagasy rehetra ny mino rehetra zay efa nataonay ary mbola ataonay anirahanao anay indray ankehitriny Jehova no mahay manompotompoka an'izany dragona izany fa izahay mila olona ianao hosolo tenanao hosolo ny tananao anao zesta anao fihetsika ka ho tapatapahana manerana ny nosy manerana ny mino rehetrarehetra eran-tany izany rambony dragona izany mba tsy anakery intsony amin'ny tenanay amin'ny sainay amin'ny fanahinay amin'ny fanananay amin'ny asanay eny amin'ny fianarany zanakay. Misaotra Jesosy ianao arafa naminay fahefananay fahefana feno tanteraka nomenao anay mandehany anareo amin'izao tontolo zao toriny filazantsara roay ny devoly afatra miezinezina izany fahefana miezinezina izany ianao koa ny laza alefaso ny rivotra eny amin'ny abakabaka iraka Jehova alefaso ny afo mpanompon'Andriamanitra manerana ny abakabaka ho ataonay zany zao ary ho ataonay koa rariva fahefana avy any aminao zany fa ianao koa ny laza hoe anapatapaka ny zioga rehetrarehetrarehetra ny fiadina rehetrarehetrarehetra zay voaforona foron'ny sainan'olombelona
hamono amin'ny sanin'olombelona tsy havanina ho ianao, tsy andraisanareo zany, tazana fotsiny ianareo fa tsy haninareo naray ara, tsisy ambinina ninninona ataony Satana. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta zany, ny andodina izay nanapatapahana ny ziokan'ny Satana rehetrarehetra, na atsana tanàna na izanaizany misy azy eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny asanay, amin'ny raharanay eto Madagasikara, amin'ny fisainanay rehetra, isa-tokantrano rehetrarehetra, na izanaizany misy anay hopitena, horavana, hosotrono. Herin'i Jehovah napatapaka ny dragona rehetra, ny rambony dragona rehetra, anapatapaka n'izany ny tanan'i Jehovah, ary tsy misy afa-tsy Jehovah rery mahay manapaka an'izany. Foana tanteraka hatreo amin'izay ny coronavirus, tsisy intsony, tsisy intsony, na inona na inona na inona anakatsakana anay. Saotra Jesosy malala, saotra Jesosy, saotra Tompo. Mino zay Jesosy fa ho foana tanteraka izany manomboka izao, tapaka tanteraka izany rambony zany, ny antsoben'i Jehovah no anapaka an'izany, tsisy intsony, na dia ny anaran'ny devoly eto Madagasikara azy ampangovotra azy zavatra nataony nomino teto Madagasikara, ary ampandroaka azy mandrakizay tsy miverina intsony, gadraina iny amin'ny afo be, tsy mahazo mivoaboaka intsony, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, le mazava mahery no itenenako an'izany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Alohan'ny isarana ary dia mba mangataka aminao isa-tokantrano any Jesosy io, mba ho any ianao. Misaotra Tompo, mba tsy ho any ny rambony Satana, hamely ny atodohany tsy hivavaka intsony, na hitondra korotana ny tokantrano, nitondra fahantrana ny tokantrano, na fahakiviana amin'ny tsirairay avy. Efa tonga any ny rambony zany devoly zany, ka raha mba mivavaka ny tokantrano misy marary any, hositranonao Jesosy, maheno zany teninao zany androany, hositranonao na inona retiny, ireo manana ny coronavirus mbola any amin'ny hôpitaly, hositranonao daholo zany, ary ho vetivety foana dia cas zéro Madagasikara. Tanterao isa-tokantrano araha ny teninao Tompo hoe, ninninona angatanareo amin'ny anarako ataoko izany. Eno araha ny vavaka tsirairay any tokantrano any Jesosy. Saotra Jesosy, saotranao zahay satria mpiara-miasa aminay tokoa ianao, mpiara-miady aminay tokoa ianao, ary izay miady miaraka aminao mpandresy. Hainao ny maniraka ny anjelinao sy ny miaramilanao an-tapitrisa, hiaro ny isa-tokantrano io, araka ny tenina hoe anjelin'i Jehovah hitoby manodidina an'izay rehetra tia azy sy mino azy. Zany ny fanorinay rehetra Jesosy, ka mba ho tanteraka tokoa zany rehetra zany, ny fahatserovanay ny teninao hoe tsy andao anao ary tsy hafoy anao na hoviana na hoviana. Dia ny anaran'i Jesosy zokinay malala no angatana izany vavaka izany. Raina izay ny an-danitra, ho amasinane ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelana izay meloka taminay, ary aiza mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafana ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsodranro. O Jehovah tompony maro aminao, izaho Jehovah tompony maro, zany niantso anao, niantso ny anaranao ahenao, ka aza matahotra, aza merikerika koa, fa sady momba anao aho mbola hamonjy anao indray amin'izao andro sisa rehetrarehetrarehetra mbola omeko anao izao. Jesosy zokonao malala anao kosa, mbola hivavaka aminao isan'andro ka hiteny hoe efa niantso ny anaranao aho mandehana amin'izao herinao izao, fa izaho mbola hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny fononao. Sotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Faranantsika izany ao amin'ny boky kirantsika 5:70 hoe raha mbola izy ireo vavaka nataontsika malagasy hatramin'izay, ireo taraina sy talao, ireo antsoantsika andro manalina hono Jesosy voarainy tsara. Andininy voalohany ihany. Ireo vavaka natao, ireo taraina sy talao, ireo antsoantsika voarainy tsara, na ireo fitsapana aza, na ireo fitsapana ireo sedra maro tsy fantatry ny tompo hoe ny tompo zay mety mahasoa, natsangano amin'izay ny tananao afa hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, raha mbola izy aza matahotra. Eo ihany hitany ireo adinao, hitany ireo adinao, ny masony mijery anao, raha mbola izy aza matahotra. Teka mafy antombotsika ihany. Sotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahitra tany rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia samy mahereza tompoko.
Aku irani wakutimalo Afani silabu Mananja chabu Ikatini yake mamanago Usana wana Haleluya si usanganye Wana si wanajira Wana wani Najakizari Kukuo It's
nanoloranao ny tenanao anay ny ranaso ny tete no nanatioana ny olatrao zay naminy taminao Jesu saliko fey nampamatontranay amina ny fanavotana anay no rovasoanay ry Jesosy misaotranao zahay nangorogoro mafire ny fonao Jesosy nanjary tonira ny jehokao nasehonao ny drafo zay tena lehibe kapokan'olo sotroy natao ketsemaly ny olatrao zay nagniny taminao Jesu zay ofey nampamatontranay amina ny fanavotanao anay no rovasoanao ry Jesosy misaotranao zahay vosatrotsino toko ny lohanao Jesosy voakavokasino latsainakoa ny endrikao voarantrana harayanao lay vonavi anisitsanomelominao ny olatrao zay nagniny taminao Jesu zay kofey nampamatontranay aminao ny fanavotanao anay no rovasoanao ry Jesosy misaotranao zahay Suahuana Jesu misautana